25 kg na Matakril 15 litres Somalaval dia mahazo fanomezana amin'ny tentina hatramin'ny iray tapitrisa ariary. Raha hitanao ilay kody ao ambadiky ny sarony dia aterony amin'ny Somalaval Lankorondrano na Tomasina. Aza tarary fa safidiony amin'ny magasin Somalaval sy ireo mpanjara mahazatra anao ny Valnil sy Matakril. Somalaval. En septembre chez Batimax, découvrez des milliers de carreaux qui piquent les cœurs. Moins 15% sur tous les modèles. Effet parquet, marbré, effet pierre, brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. La marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueurs, stylos, porte-mine, feutres, correcteurs et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. C'est l'eau, en classe comme en bureau. Tout simplement le meilleur des stylos. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 27 septembre 2022. Site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsinzenouave. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Mirabana zay a. Mirabana rery piano ny onjam-peo zay. Onjam-peo ny tanora fa isolatsy. Alona tatabe, salam tatabe. Mirabanareo venendrefaniny zay aloha tsy tena taraiky nampimelimelina be nzalahy tao hoe iny telo maty. Talata maty ho any aty fa tsy zany iny telo maty izy ohatray antelo mita ho aly misy bato atrano iny telo maty fina ho aly iny telo maty lasa fitenen'ireo nysony hoe iny telo maty ohatrany jirony talata maty kataonao iny telo maty tokoa iny telo maty atraiky nga ianao tsy nanisy ary zavatra marandraina teo zao fahatelony ty ny zavatra mbona nahirana dia ity za mantseringia tsy mbo mavita matory raha ho voamaizimbe raha vo tena maizikitroka ny mandidina tsy mahita dia tsy maintsy mandrehitra dia aizandray zay ny tena nahavarina taizandray nisy ole taitra tapoka fa maty ny jiro anaty toromaso za zay na ty izy tamin'ny maty masoandro na ty izy tamin'ny mivoaka mpamosavy ary na ty izy tamin'ny mamoaka omby olona zay zavatry fiaraha-miaina moa zany io zavatry mantsene dia zao ohatra ny fomba nahazatra taloha hoe misy ony ny teny midina ahoana moa filaza ny teny midina be midina ny teny midina zany tsisy fampiarana loatra aloha zany fa ny teny miakatra zany no menomenomana fa ny teny midina tsy haiko ny lazarazy iny misy ny teny midina tonga dia tsy maintsy tanterahana tatabe teny midina tsy maintsy zay teny midina ho ny fampambaikona teny miakatra ifampiarana dia tena marina zay eo amin'ny fiarahamonina zany zay no mitazana ny tanàna amin'ny teny voary vahoaka manatrika zao reny ataotsika amin'ny androany tongava dolo ndray zany amin'ny asabotsy fanangana ny toadranotsika fampididrano amin'ny miatsinanantsika dia tonga reny talata vakiny ny sahona indray zany ny fefoloty mandeha miakandrefana tatabe aza miantsoantso olona eo taloha zany fara zao laha amin'izany resaka trano tsy misy varatra zany tsy isen'izany fa tsy manokatra ny lahy traty ny orana dia mantsona ho varatra
mbo marina mafotano esoroko ny volombavako raha misy anokatra ny lao veriny pangalatra indray ary zao ny zava-mitranga matetika rehefa mandeha ny teny midina zany a dia miteny eny ambany hoe eny tompoko isika aza diso eritreritra am'leo eny tompoko fa mba fomba tamin'ny fifanaraha-piarahamonina tany aloha io hoe raha ny fifankazoko aminao raha ny fitiavako aminao dia manompo anao tanteraka aho zay ny tena dikany raha tany amin'ny resaka fivavahana dia ny tompo io lazainy io hoe manaraka ny teninao ary tompo manaiky izy baikinao ary tompo satroko anao ny fitiavanao rehetra ry tompo dia natao ry tompoko ka lasa fitele mitompoko foany ty raha tena azony olona ny dikany tsisy manao hoe ny tompoko zany tsony zany tokoa moa iza no tompony ilavy no tompoko za tsy manaiky ny santo fa tokoary tsy ataoko hoe ny tompo fa ny avy ery ambony midina indray dia zao ny azy hoe zay no izy zay fa dia mba tintiny atsika zay betsaka miantso manko manao hoe fa ny ambany rehefa miantso azafady tompoko zay taloha tokoa zany efa maly a ohatra nisy nidiny fotony fa niakatra zay anao I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay marevahiny zay manasa olona alasinainy tarata lavilaka misy masambotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zélone tantianareo foana Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Oui, mais plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Miravantsika rehetra tompo misokatra ny ao zany hoe resaka misy azoromozonareo zany dia miravantsika rehetra ry havana amin'ny ity andro talata fa 13 ny volana septambra ity amin'ny ankapobeny dia ny namana mahandry ny eto ary amin'ny tsipriany dia ny namana mpandekamany ao ambadika ao ary amin'ny ara-piainona dia miaino anareo enakavy resaka eny misy moka resaka milamintsika amin'ity talata ity ny zavatra kapobeny amin'ny valo tonga ny fotoanan'ny vaovao ary amin'ny valo sasany dia tonga ny fotoanan'ny fiantsonareo miditra amin'ny resaka ny ankapobeny resaka rehetra ny fijerenany televiziona ny famakinany gazety sy ny fianonany radio amin'ny ankapobeny dia ialamboly dia nefa ianonany vaovao ihany koa satria tsy araka ho vitanao ny zavatra ankapobeny rehetra ka hoeninao sy ho fantatrao daholo fa misy ny zavatra ampianona olona dia izy no mitantara raha mety ho mahaliana anao amin'ity talata ity dia nanafatra namana Larisa Omaly hoe ataovy ho tahaka ny lohahevitra ny hoe ny fitadiavana vola ho entina mitady vola tsika aloha tsy maintsy miverina makany amin'ny olon-dehibe ankehitriny zay anomezana fandaram-potoana ho anay fikambanana tsilo afo ohatra zay ararotina sy isorana ny fandarana rivotra iresana an'izany miverina kely mikasika ny fampidirana ny mpianatra isika misy ezaka zany zay tokony ataon'ny fiarahamonina amin'izao io dia tahaka ny doro tanety io tsy afaka resahana hoe afaka volana vitsivitsy hoe hoany andeha andorony tanety fa anaty fasairanana be mihitsy ny olona ankehitriny nefa ao aminy ny finiavana ampiditra ny zanany hianatra ny sekoly mbola azontsika atao loha hevitra manokana ny momba ny sekoly afaka mandeha midina ifotony isika mandeha mijery hoe ohatry ny ahoana sy ahoana ny fotodrafitrasany sekoly ohatry ny ahoana ny mpampianatra amin'ny sekoly dia rehefa aveo ohatry ny ahoana ny fiaraha-miasa sy ny fifahankalalana eo amin'ny mpampianatra sy ny mpandrarahany sekoly ary ny ray aman-dreniny mpianatra
nandeha niaona tamin'ireo tompon'andraikitry ny fanabeazana fototra na EPP samihafa zay andeha omeny fikambananay ampitiavana fitaovam-pianarana izahay. So ihany aloha fa tsy de tena nisy ny olana hoe mahazo mamesy tsy mamesy ny sisa. Mety misy mieritreritra matsindray hoe aka 19 amin'izy sy ambadika sy ny sisa. Tsapako ary hitako tao anatin'ny zao fidiran'ny mpianatra zao fa mbola misy ary tena marobe ny olona te hifanampy, mbola marobe ny olona te hanampy, fa tena marobe dia marobe ny olona mila ampiny. Ny finiavana ampiditra mpianatra aloha dia efa hiderana ny ray aman-dreny aloha izay zavatra izay satria mbola mikiry ny ray aman-dreny aloha mianatra ihany ny mpianatra. Efa nisy fandarana tamin'ny televiziona zay nge ka resy ny fampianarana tamin'izay fandarana zay tanora maromaro no niresaka teo ary dia nomena fitenenana tsirairay ireo tanora dia resy noho ny avy eo ireo izay nikiry ny teny fa mbola ilaina ny fianarana ankehitriny. Amiko aloha izay fandarana izay mihitsy no resy. Dia nisy fandarana anankiray ihany koa tamin'ny televiziona anankiray dia ny fanazavana ny mbola antony ilana ny fianarana no natao tao nomena fitenenana daholo koa ireo tanora niresadresaka teo. Dia misy ny tena mbola mianatra, misy ny tsy maintsy niasa satria tsy nanana manana hoentina mandeha mianatra. Mbola tsara ary mbola mahafaly ny maheno sy mahita ray aman-dreny maro na ao anatin'ny fasairanana aza mikiry mampiditra mpianatra. Zaho manokana dia tsy manome tsiny ny ray aman-dreny manao batondrakitra mafy dia mafy dia mandeha mitondra ny zanany mandeha manao vakansy. Fomba fiaina sy fomba fiasa anankiray ao anatin'ny fiainana zany hoe manangona hoentina manao vakansy dia rehefa mba miverina miramira-tsaina avy ihany le ankizy mbola azo atao ihany koa no mikiry mitady ny vola hoentina mampiditra ny zazy io manao vakansy. Hevitro izay ireo ray aman-dreny ireo ange tsy hoe nandeha roplanina nandeha nakany Fort-Dauphin tsy tena zay le izy fa amiko zany satria za sady zanaka mpampianatra no nandeha nanao vakansy rehefa vakansy lehibe dia rehefa tonga any amin'ny fotoana hidiran'ny mpianatra dia miaraka amin'ny ray aman-dreny io miatrika ny fahasairanana amin'ny fividianana ny kahie, ny fitsiriritana mendrika rehefa mitopy mekavisy mekavanana no maso amin'ireo kahie tsara tarehy vidin'ny ankizy namana sasany ao an-dakilasy. Fa saingy tamin'izany efa nresanay mihitsy fa ny fiarahamoniny ankizy mpianatra sy ny mpiara-mianatra dia nafinaritra mpatondra zaka ny resako io. Dia eo amin'ny tontolon'ny sekoly aka ohatra mantsy hoe ny EPP nay ery Afaralaza Talatamaty tena raha mihaino moa zareo fa mino fa mety tsy maheno izy satria mampianatra izy amin'izao deraina ny mbola finiavan'ny mpampianatra, mbola deraina ambony be amin'izany koa ny finiavan'ny ray aman-dreny tena mbola mandefa ny zanany mandeha mianatra satria tsy omby ny EPP ny Faralaza, tsy ampy intsony le fotodrafitrasa amin'ny isan'ny ankizy. Rehefa velitsika mbola anao tsipiteny any amin'ny hoe le fanabeazanay zany ilaina ihany aloha zany mba ahafahana mametra kely an'izay resaka izay fa dia mitobaka ny ankizy. Mitobaka ny ankizy ary ny ankizy eo anelanelany 5 taona hatramin'ny 12 taona dia mitobaka tena feno ny tanàny. Misy 80 ny kilasy iray indraindray, misy 50 hatreo amin'ny 80. Le fitsidiana kely nataoko io arak'le resaka nataoko teo dia satria anisany mba nisafidinay noho ny maheny tanànanay an'ilay izy hotolorana fitaovana izay voangon'ny fikambanana Tsiloafo tamin'ny ray volana lasa ny eny amin'ny EPP-nay. Io dia fitiavana io ary ny zavatra niresahana teny satria nisy fotoana koa nandeha nijery sekoly tsy miankina anankiray dia avy eo nijery sekoly mission moa zany hoe sekoly katolika dia nijery ny sekoly ny FJKM zay moa ny fantatra aloha zany zay notsidihana nresadresahana ny mpampianatra nojerena manahoana ny fitaovana manahoana ny kilasy sy ny sisa. Fitiavana fampianarana no mampazoto manao an'izay zavatra izay satria rehefa mandeha ny fotoana mety anisan'ny zavatra ho ataoko ahy manokana ny namana mbola ho avy ihany resaka ny heviny zavatra mety mba anisany ho ataoko ahy manokana
ny miaraka amin'ireny sekoly reny miresadresaka amin'ireny sekoly reny a ary miasa ho azy reny raha misy ny azo anirahana io zany zao ohatra hoe rakoty ohatra ny mety tsy ho takatray ny resaka boky ohatra zany fa mila nyity boky ity zahay de mety zany mandeha tondra le boky original anankiray manamboatra photocopie maro manao ny reliure an'ireny boky reny de ho entinao amin'le sekoly zay akaiky ny tena zany amin'ny raha ampitso amin'ny firavan'ny mpianatra amin'ny atoandro izahay no avy eny amin'ny EPP an'olatra mpitiavana izay misy fandaminana momba an'izany mbola resaka hafa fa ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpitarika ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny talen'ny sekoly sy ny mpampianatra ao de hoe fitiavana sy finiavana mbola mampijoro ny sekoly mampazoto ny sekoly misy ny zavatra ataon'ny fanjakana misy ny boky atolotry ny fanjakana ao anatin'ny programa pedagogika ny fanjakana misy ny fiahina ataon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny sisa tsy ampy mihitsy ny fanekenan'izany moa zany ny fanetretena lehibe indrindra voalohany de rehefa avy eo misy ny zavatra angatahana any amin'ny ray aman-dreny dia ilay sara mpampidirana ny mpianatra voalohany indrindrina le hoe droit d'inscription dia eo ihany koa zany ny fitaovana ampiasaina amin'ny voamiditra toy ny aro akanjo ny cahier sy ny fony cahier todika kely mankany amin'le aro akanjo na le misy manindry indray le radio jereo aloha aparary sofina be mainao zany manindry zany vela zao na zao ny FB ko misy manindro ny radio avy any amin'le Lucia any Ankarobato zany sa izy zany de mbola jerevanay resaka aro akanjo ny blouse na ny aro akanjo de ahatonga ny ankizy hitovy fiakanjo ao am-pianarana tsy isin'ny tombosiala eo amin'ny fifampijerena raha ohatra ka samy manao akanjo samihafa ny ankizy zay ny fototry ny fanapahan-kevitra tany am-piandohana lavitra be ny momba ny aro akanjo misy ny aro akanjo na blouse fotsiny fa misy indray ny atao hoe tenue na ny akanjo lasa hoe adika amin'ny teny frantsay foana moa izy akanjo mitovy tokony anaovana amin'ny fotoan-dehibe na ny fotoana manokana amin'ny sekoly anankiray reny de ilaina ahafahan'ny ankizy hitovy lenta ara-tsaina tsy isin'ny tombosiala eo am-pifampijerena rehefa ao amin'le sekoly minia sy mikiry izahay miresaka ny momba n'izany satria tsapa tamin'ny ity 2024 ity mino izahay fa maro amintsika ny ray aman-dreny maheno an'izao maro amintsika ny mpampianatra maheno an'izao maro amintsika ny tokony andraikitra maheno an'izao hoe mafy kokoa ilay mampiditra mpianatra nyity taona ity eo zany de tsy ampidiritsika any amin'ny toedra raha rehetrarehetra ny resaka fa ny efa zava misy fotsiny mihitsy satria mety misy ny miteny fa avy any amin'ny guerre ny Ukraine no mahatonga an'izao misy ny miteny fa efa fiovaovan'ny toetrandro no mahatonga an'izao mety isy ny teny fa avy any amin'ny Covid-19 no mahatonga an'izao mety isy ny fiteny fa mety misy lafin'ny ara-politika no mahatonga an'izao mety misy koa fa hoe ny fifampitaizana samihafa sy ny eo amin'ny fitotonganan'ny fotodrafitrasa ara-tsekoly no mahatonga an'izao mifangaro daholo izany rehetra izany fa ny zavatra hita misy sary angality zao ay ve zany rerika ny jerevanareo eto tanandritra n'izay fotoana rehetra zay ka noho izany de hovako ny posiko zany ka efa nitondratondrany zany saika anaovanay filgody teo fa no ny antony tsy miankina satria tsy mety misokatra ny metahako de itony le zavatra nentinay avy any amin'ny follower izy tony dia misy anarany fa tsy tadidiko tany tsy tadidiko ny anaran'le tanàna any Diobay tany Jawaray tany Jawaray warajawaja no tseko de ity misy oatra ny tady amboariny zareo zay izy ity ahatonga ny loha voafehy rehefa ohatra me beloha ohatra anazy zany beloha de ny ambadika amin'le tady le akanjo satroka anaovako ty zany de le satroka fanaovanjareo any amin'ny arabo any amin'ny Émirats Arabes Unis moa ty zany no nividiko tany de ity na miafoy na mielava arak'izay itiavana azy araky ny alehiben'ny lohan'ny tena de ity misy fanazavana manko rehefa avy eo fa verina amin'le fampianarana tsika rehefa avy eo de ohatr'izao zao zay ao anareo mihaino radio fotsiny ry havana mbola voatsindry ve tsika sa tsy voatsindry itsony ry Lucia de rehefa mipetraka tsara ilay misy tsy mety ane zany ry gote zao nampianarin'ny leranga moa zahay de rehefa tsy hainao le izy dia Google
regarde si en Google dia alaina ty ray ity avadika minkavia dia alaina ty ray ity avadika minkavanana moatsy lasa mpanan-karena tampoka teo aho fa saingy ty apetaka eto ohatran'izao. Salam alaikum. Salama. Miaramatsika mirakavy tsy maty foa manaina. Dia mitohy amin'ny resaka teo hoe ararotina ihany ny fotoana ilazana amin'ny rehetra fa rehefa misy ny fikambanana ohatra ny fikambananay tsilo afo zay azony ao am-pikambana mihitsy angamba aloha ny hevitro fa ny anany tena nampazoto ahiditra ao anatin'ny fikambanana no voalohany indrindra dia ny fitiavana hanome zay mbola mba misy any amin'ny manana mihoatra ho an'ireo zay hita sy tsapa fa manana no tsy ampy. Zay ny filozofia ankapobeny iarahana dia nataonay voalohany indrindra amin'izao efa nanao io fikambanana io resaka sakafo tamin'ny fotoanany ririnina sy ny sisa misy ny sary ilaina reny sary renika fa tsy voatery koa zany zay aloha zany fomba hitondrana ny zavatra sasany ny zavatra efa diso teto amin'ny tanàna sy teto amin'ny firenena dia izao efa nodison'ireo zay mitady 7 amin'ny fietsehana atao miaraka amin'ny mpiaramonina ny fiarahamonina dia tsy maintsy mieritreritra foana ny olona fa misy an'izao ohatray manokana aty maso ry mpiaina tsy manana ambition politika na anao lehibe amin'ny fokotany ary tsy manana an'izany ary raha zany te aty maso indray aty raha zany no te efa ela no efa lasalasa tany amin'le M majuscule reny fa fitiavana zany ny anty dia rahampitso izay no izara eny Ambodifatsina dia eny amin'ny bypass eny dia eny Talatamaty eny no alehanay anao pauziny ry le momoté compagnie ho avy eo ny roa mpazaton'ny tarika dia miaraka amin'ny fikambanana tsilo afo an'olotra an'ireo ny fepetranapetraka amin'ny mpitantana ny sekoly sy indray aman-dreny dia izao omenay zay tokony omenay fa tena miankina amin'ny fahendrenareo no fisafidianana ny fanomezana azy atsinjarany rehefa avy eo. Mety raha zany dia mirarotsoa anareo sy ny fikambanana fa za zany zay mihitsy mivoaresaka andrasanany tao ambany tao hoe hafa mihitsy natao hoe manome am-pitiavana ny manome am-pitiavana tena hafa tsy mila dera tsy mila valiny tsy mila doka tsy mila ininina fa marina le tenin'ny goto hoe lasa simba le zavatra atao dia lasa tsy misy hoe raha manome am-pitiavana ianao dia nieritreritry ny olona misy ambadika foana ny amin'ny ankapobeny resaka ao amin'ny ataonay zao raha ampitsy dia zao ankasary mihitsy izahay dia tsy maintsy ataonay publication mihitsy ny antony efa manara-davahana zay amin'ny kisirasira sy ny réseaux sociaux iny hoe ilaina ny mampiseho zany fa ireo nanome rehetra teny amin'ny skatepark sy teny amin'ny akorodika dia ahita amin'ny sary ary miaraka avoaka amin'izany ny saryn'izy ireo tamin'izy nanome ahita izy fa io tokoa le fanomezana efa nomena ny fifandraisana mahafinaritra amiko sy ny eny amin'ny app faralaza dia ity ifandray zany zay manomboka izao ary izaho mihitsy no hazoto satria za encadreur pédagogique ny dadako zany dia mahita hevitra ihany amin'ny fotoana samihafa amin'ny ankizy satria ny ankizy koa nge matoy izy alefa mianatra eny sekolim-panjakana no mora indrindra ampidirana ankizy mianatra dia mitoy makany avy eo ny ezaka ataon'ny ray aman-dreny satria raha manana ihany io resaka io ao anatin'ny fomba fampianarana fa ny zavatra tsapako tamin'izao tsinona na ny telefonako maneno na ny facebookko mbola tsy tafasokatra na ny ao anatin'ny resaka hita ankapobeny amin'ny televisiona sy amin'ny radio sahirana kokoa ny ray aman-dreny tamin'ity taonyity tena sahirana satria raha miresaka amin'ny olona akaiky ianao ohatra voamaly fotsiny ara ohatra dia efa le zany fomba fanazavako an'le izy tsotra amin'le fomba fahaizako azy dia za hoe tsy ilay vola hoentinao mihitsena ny kely fa ny zavatra niakatra dia lasa tsy mety tsony le eritreritra hoe raha mitondra roa alina dia mavita an'izao fa tsy roa alina tsony le izy efa lasa miova zavatra hafa fa sahirana daholo ny olona ka olo ty le gara le gara koa tanao an'le gara aloha antsika tsy manangana saina fotsy zany manangana saina tsy manangana saina fotsy zany tsika ie tsika tsy resy zany tsika efa mangina fotsiny ihany koa ny sirabaina misy zavatra fisotroko anankiray izay resaka fahasalamana tsy naiva vontsy sisa hatrany amin'ny rain sy ohatr'izany le amin'ny fianakaviandry mandroto tony izy fa le matsatso tony izy tsy tononona le anarany dia ny lokony tavoangany dia lasa somary ohatran'ny transparent tavoangany amin'izao tamin'izany nanomboka tokony hisotro an'izy io amin'ny fotoana matetika no teo amin'ny 250 ilay kely ilay kely ary 750 ilay lehibe tamin'izy io zany hoe ny 1 litra sy ny 2 litra omaly ankehitriny dia
500 sy 4 arivo lay kely amin'izy io ary 200 sy 3 arivo lay lehibe amin'izy io dia nanontaniako aloha zany aloha hoe gisa mainty ihany ho izy io amin'ny resaka fanateran'ny mpamboatra azy fantatro hoe izy moa zany le orinasa mpamboatra an'izy io fa enjana zany zao PPN-ako aloha tsorona zany zao PPN-ako zany zay le rano le sotrony zay mandrondroatra tsy mamy izy fa eny fisamba zany efa izy mbola tsy nonona ny fandarana aloha fa ny sonitra 100 zany izy io tao anatin'ny 2 taona rehefa tena dinihana dia ny zavatra fanamboarana azy mihitsy ny tena ny sonitra daholo ka raha ny sonitra daholo ny zavatra reny hoe seradira hoe voafe saloha andeha am'izao fotsiny dia hita hoe tena blème be ka sarotra koa ny anaiky ny hoe ho fehezina ny vidiny zavatra satria manana namana tena mpivarotra izahay ary manana namana miasa amina orinasa ngeza be izahay mitotona ny fitombenany sahirana amin'ny resaka arabola amin'ny resaka fanodina dia mitodika makany amin'ilay resaka sekoly indray isika ny resaka sekoly amin'ny sekolinay io zao dia izao anankitelo ihany ry zareo ao no tena mpiasa-panjakana raikitra fa ny koatran'izay zany dia itony etoan'ny ray aman-dreny etony dia misy bénévole dia mbola misy fikambanana ary indraindray koreana manampy ry zareo ao amin'ny resaka sakafo na ny sakafo marainana ny etoandro ho an'ny ankizy soa fa tsy nisy ny fameperana amin'ny fifanampiana amin'ny resaka sekoly ny fampianarana sy ny sisa kanefa kosa mamela lakolosy izahay miantso ny tompona andraikitra rehetra izahay tahaka ny tamin'ny covid tahaka ny tamin'ny cyclone omeo fanampiana be dia be ny ray aman-dreny fa mbola manampiniavana apiditra ny zanany hianatra tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana ny fomba hanaovana an'izay satria ny sarotra ao anatin'le izy tsy maintsy isy ny azo tsy maintsy misy ny tsy mahazo ao anatin'le izy rehefa jerena nefa amiko ary fierté sy mahampabe hambo tsara mihitsy zany mbola mijoro ary tsara tare ny EPP faralaza tsara tare raha miaino ianareo eny an-tanàna raha miaino ianareo mpikarakara sy ny mpitantana ny sekoly sy ny mpampianatra sy ny talea kopa-tanana be eo anareo fa mbola tsara tare misy hojerena mahafinaritra ery ny sekolitsika eny faralaza io moa zany tsy nino moa ny ananana ny rivotra reto tsy mba hanomezana courage n'le ekipa ao anatin'ny fampianarana ny ankizy satria dia be ny ankizy ao amin'ny tanànanay fotsiny misy sekoly tsy miankina 4 amin'ny klasy ambany zany dia misy sekoly miankina anankiroa dia avy eo misy ny sekoly mission anankiroa zany feno dolo miteraka tsikely resika tena marina Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Mitady asa ve ianao mitady lehilahy raiky amin'ny 20 hatramin'ny 5 taona mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana mahaliana anao ary zany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11 Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay softy toa ahoana zany? Tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy rehefa matevina. Ay marary kibanao zany. Alors ngamba indramo kely aloha za papier toilette soft to anao zany merci ranga sao dia mba misy WC asindramo kely aloha zafady nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette soft do misy ny manitra aloe vera lavande vanille efa inonareo ve rakizy komo be ary zato ye ary zato a dia efa mahazo goûter matsiro be amin'izao fetombohan'ny taom-pianarana zao bolo kids les biscuits pain chocolat zato ariary monja salto 3 lay biscuit carré coque zany zato ariary koa ataovy be dia be ary ny goûter dia ny mbola ary zato ny bolo kids salto 3 fa sao dia lany a mitady asa ve ianao mitady lehilahy raiky amin'ny 20 hatramin'ny 13 taona mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana mahaliana anao ary zany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11
Fidiran'ny mpianatra mpifaliana miaraka amin'ny Société Générale Madagascar ny 12 Aogositra ka hatramin'ny 12 Oktobra izao ararao tontolitra fampindramam-bola soafeny ary mandray sanjara avy hatrany amin'ireo fisariana tombola izay mety azahoana ho roa tapitrisa ariary be izao. Ie, roa tapitrisa ariary. Koa aza miandry ny fidiran'ny mpianatra manatona ny masivo akaiky anao indrindra dian'izao. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 27 septembre 2022. Site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsindzinoave. Ireto ve no tovonantsoa? Ny koba aina ve no tovonantsoa? Ary ny koba riaina? Ny mosy liaina koa ve? Fantaly ireo vokatra notovonantsoa. Ny vokatra notorizaza rehetra dia notovonantsoa avokoa. Koba aina, koba riaina, mosy liaina, misy vitamine D miamby 20 be izao, sy sira mineraly, calcium ary fer. Sakafo feno, misy ireo otrikaina ilainy zaza amin'ny fampitomboana ny vatana sy ny saina ary mampiakatra ny hery fiarovana, voamarina ara-pahasalamana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Fotoana izao ijerena Novegas ao am-boky Canal Plus. Inona moa ilay izy teo tonga dia atao fa tsy tadidiko. Talata fa 13 ny volana septambra 2022 tonga somatsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao andeha arintsika anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny toe-karena no anokavantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity, mikasa ny amela malalaka ny fanondranana ny volamena any ampitan-dranomasina ny ministeran'ny arenan-kibon'tany eto Madagasikara, zany manomboka izao zany dia hoeverina ho alalahana zany fahafahana manondrana volamena any ivelan'izany. Ny antony moa araka ny nambarany teo anivon'ny ministera hatrany dia mba ahafahana aingana mampiditra vola vahiny ho tonga eto Madagasikara ka ampiakarana ny toe-karena malagasy, saingy zany fanondranana volamena izany dia tsy maintsy atao manaraka ny lalàna. Tamin'ny taona 2020 moa no nivoahan'ny didy fandrarana an'ity fanondranana volamena ity ary dia izao kasaina ho ajanona izao zany didy izany. Eo amin'ny bejin'ny fitaterana kosa dia vita sony omaly ny fifanaram-piara-miasa eo amin'ilay orinasa sinoa nanatatosa sy namboatra an'ny lalam-pirenena RN5A na ny CRPC izany sy ny fanjakana malagasy. Ny tanjon'ity fifanaovan-tsony ity moa dia ny fikojakojana ity lalam-pirenena RN5A ity mandritra ny 5 taona. Misy santany moa izany fikojakojana ny lalan'izany izay mitentina hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary ao anatin'izay 5 taona izay. Pejiny politika no anohizantsika ny fampahalalam-baovao dia nanoloana ny fahavitan'ny lalam-pirenena RN5A iny dia nahitsy ary nivoaka tamin'ny fanginany Andriamatorivo Rakotovao ka tamin'izany nila zany fa dia fitohizan-drara mpanjakana no nahafahana navita an'ny lalam-pirenena fahadimy iny. Efa tamin'ny fitondrana teo aloha izay no tantananay ozy no vita ny fifanaram-piara-miasa fa saingy ny fanatotosana ny asa no izay vao natao tamin'ity fitondrana ity
politika aoka masa miteny ny fitondrana fa dia fitohizandraha raha-mpanjakana no zava-misy fa tsy hoe ny fitondrana ankehitriny efa navita ny resaka sy nanatotosa izany. Eo amin'ny resaka politika zay ihany fa mifandray kosa amin'ny sosialim-bahoaka zany hoe ireny eny anivon'ny fokotany ireny dia fantatr' izao fa dia ho ampiakarina 4 ariary isam-bolana ny tambo-karama omena ireny sy fokotany ireny araky ny fanambarana nataony teo anivo ny ministera ny atitany. Efa tafiditra ao anatin'ny teti-bola nasy-pantsina ny taona 2024 moa ity fampiakarana ny karaman'ny sefim-pokotany ity. Izy io moa dia mifanaraka amin'ny faritra tsirairay nisy azy avokoa teo aloha zany hoe misy ny mandray 3 alina ariary, misy ny mandray 2 alina ariary saingy amin'ity kosa dia mitovy avokoa izany rehetra izany. Zany amin'izay verenantsika kely ny makasika ny zavaniseho tany amin'ny faritry Sofia tany tafakatra 420 ny isan'ireo namony ainy tamin'ny andro ny omaly iny vokatra ilay fifandonana teo amin'ireo sambo mpitatitra entana sy ny sambo mpitondra olona tany amin'izany faritry Sofia izany. Omaly dia mbola nisy 7 indray ny vantana mangatsika hita ary teo ihany koa ireo mbola tsy tapopoka hatramin'izao, mbola eo am-pikarohana ireo tsy tapopoka ireo hatrany ny anivon'ny fitondram-panjakana sy ny ireo mpisitrika any anaty rano any hijerena sy amerenana izany eo anivon'ny fianakaviany fanambara moa fa dia tsy maintsy hosokafana ny fanadihadiana makasika ny tena ny zava-nisy marina na tonga n'izao loza ka namozana ain'olona marobe izao. Pejy ny fanatanjahantena no anakatondratsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Taoriana ny Afrobasket latsaky ny 12 taona izay no tanterahana teto Madagasikara dia fantatr' izao fa dia mbola eto Madagasikara indray no atao ny fifantsanana ho an'ny balle na le atao hoe basketball Africa League ny 12 ka hatramin'ny 13 oktobra izao no anatotosana izany eto Antananarivo mazava ho azy fa amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Ny basketball Africa League moa dia mazava ho azy fa dia ny club no mandray anjara amin'ity ary ny ekipa tompon-daka farany teto Madagasikara no solitena ny Madagasikara amin'izany basketball Africa League izany. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDG tamin'ity maraina ity. Ny namako mavitrika be mandry no teo amin'ny lantsoroka teknika Bandiaka marandriana kosa no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ary anasako anareo hatrany anaraka tsy tapaka ny fandarana rivotra samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Miaraba tsika rehetra tompoko ary resosy fahasalamana hatrany miaraba lala etsy raha zao mamerina miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy salama ary miaraba koa ny Erika, miaraba koa ny Sokobe, ny mpieno rehetra moa zany tsy adinja angianina ny mpieno miaraba zalahy. Osoatrany Rajao Rajao marifo ratso ika. Le dala tsy maintsy efa taratrainy foana fomberana. Ka tokoanako zay vao tongeto vao mitenika io. Salama. Fangatsa makarabaina amin'ny telefôny izy ohatra zany. Ho fitatony. Mieno n'izy iny. Mieno n'izy resaka koto dia resaka hoe fanampiana. Ny fanampiana hoe manampy olona tsy mila reare, tsy mila dira, tsy mila ana, tsy mila werawera, tsy mila selfie fa rehefa manampy dia manampy amin'ny fofeny fitiavana amin'izay vita sy tandrify. Amin'izay vitanao sy tandrify anao. Zay no atao. Le izy le araka ny fanentanana fataontsika eto foana le hoe manodidina anao dia efa be dia be olona tokony ho ampiana. Na ara-pitaovam-pianarana io, na araka akanjo, na izay vitanao e. Dia izay vitanao atao fa aza manao zavatra mihoatra mety koa ane. Sady rehefa manao dia ataovy ampatsorana, ataovy ampitiavana. Ia. Le mamempangataka moa zany mamendry mandeha dia efa ampy anazy dia efa nanome aho. Mety zany. Mety zany.
fa amin'ny mpangatana reny misy fomba fijerin'olona be olona misy an'le hoe tsy mamia an'le zazakely reny de misy ndreny ny olona tsy mamia an'le fa lehibe reny fa raha ohatra hoe antitra be raha fotsy be sy dadabe l izy mameny olona misy arany ankizy magnoteny ami'ray aman-dreny mihitsy ny hoe dada mama meo rary zatana meko an'ry dadabe ry fa za aloha zany mametraka ny fomba fanaoko hoe indre mandehany a mamea ao anatin'ray andro zany hoe mame foana zany isan'andro etandrefeny zany de mame indre mandeha de zay de mijery fotsiny a rehefa avy eo tonga de solo rakitra zany fa ty misy fanontaniana zala satria niatrika an'izay zavatra zay moaly a taorinana tanaty fifamoivozana ianareo ve mandrora isan'andro ianareo nanay atelina fa nampianarina anay hoe atelina reny fa mahasoa efa hoe zavatra ohatrany hoe za zao mahatsapa hoe tsy mandrora mihitsy anatin'ray andro za koa ohatrany tsy natsiatra aloha fa ohatrany tsy mandrora zany a fa misy dikandrora fa mitelindrora misy tsy lany tsy lany aloha mandrora tsy lany azy eny rehefa maizy ny andro fa io zany de misy karazan'olona kosa mandrora foana ariviny andro maty fa fa nisy iny manafika an'zareo mandeha ve ty le saletako le naraky takony pensalim ny BDP manko miresaka hoe ohatra hoe le olona tonga tato zao nisy anakiroa izy roange izy ny tonga taony tonga tany tanàna izy misy anankitelo ka le olona hita rakoty maino rakoty mame izy de tonga izy de tandremo fa reny mpanaratra fotsiny tsy tompoka za olona nianatra ny momba ny any anaty masony olona miresaka amiko za ndray de tsy de loatra hoe misy olona miresaka amiko de hitako zao fa olona hoe anara roatra izy satria hoe za mame zany de mangataka izy tsika olopantaky ny any omeko ekeko fa misy an'zany ekeko fa misy an'zany fa za tsy mivoy an'izay fomba fijery zay mihitsy fa anjaranao no mahafantatra zay tokony ho ampinao ahoana raha nataoko fa le rangahy tonga foana misy baina kely iny tonga foana fotsy volo iny raha fotoana mety aminao ampio foana izy raha hitanao fa mety fa rehefa tsy tokony amine anao fa hitanao fa tsy mety de aza mame ary izy tsy mitady efa tsoanao rary rehefa tonga ao de tadito koa ka hitan'lahy koa raha mainsany izy koa tadiaviny koa kokoa ny lahy fa mba atsovony le ry tenako an'lay izy rehefa aveo izy le namatsika mitsamby le pakato amin'ny président zany tany marovoya zany izy ny hitako mahay mihitsy tsaiko mihitsy no miditra kokoa ny amin'ny raha erikany efa mojila foana navigateur tsy efa sa izy tsy efa ohatra luc malemy volo tsara des années 90 ary lahy le ty tsy hitako vetivety teo tsy hitako vetivety teo tana ka indraky tsisy za ohatra ny ilanana misy tena gagako ohatra zararany ohatrany hoe io le olona io mahay momba n'io zavatra io de zay ilominoara ohatrany hoe za zany ohatrany hoe tindro zareo aseo fotsiny hoe efa niasa momba n'io lahy misy domoko io de zay zany lasa miverina verina anakaiza mbola toy ny lalonana zany de verina anao de za verina anao deko za hoe ina ny ataoko io efa io fa le fampisehoana angatsy koa hoe miverina ny herzo herzo ny rimaso taloha miverina koa fa le fampisehoana ve fanody aby naninona tsy nisy mbola te sergeuse nisy an'zany atao hoe Jean Aimé zany efa taraiky be tao ony ka ny zavatra nisy lohan'le ohatra amin'ny menamena vonisy nitazako fa izy tsy hitako za matsy nivoaka ny sehatra nanaovana ny fanadiadiana tany ala voatsela fa mbola ao tamitsika iny de zay brenling mbola nivoaka ny sehatra nanaovana fanadiadiana ela fa vina tany dilamena farany de fa ela be koa raha miverina makany dilamena la zao ohatra niny any izy le izy eny aloha eny efa misy olona ray roa manangana fotodrafitrasanonenany misy ny fara hoe niasa ataon'ny commune hoe mahatamana mipetraka zany ohatrahako zany mieritreritra zany zao
tamaly zany mirendremana eo amin'ny mpitoerana eo de mieritreritra naisy rety mpinamana anatina fikambananay classe de troisième tamin'ny 79 tany Ambatondrazaka izahay mifanao fotoana de manomboka avy any ambany any a de mandalo amry Jaspera ery Gilbert Bota ery Moïse ery Coco ery Zezena ery Mamy de miakatra mankaty ambonimbony ery Rivo ery Arbe de mbola miakatra akatra ty any ery Pauline ery Rakotobe ery Erika ery Godefroy Makaria de mandrapatonga ny Ambomasina ery Jean Louis ery Katraka zany le fomba fiarahamonina mahatsara ny fivoaran'le tanàna ny fivoarany olana amin'ny Ambatondrazaka zao ny hevitro aloha akoatra ny problème hoe aloatra mangoro de tsy le urbanisation zany lasa somary nampiova endrika le tanàna ho lasa sady mandroso izy mikorotarotakendrika ohatra de rehefa tena miresaka an'le zavatra le resan'lale teo zany zao hoe misy mety misy tsy mety sy ny sisa de merci d'avoir téléchargé Chrome encore quelques étapes izy mandefa étape izy zany tsara milaza amin'ny olona rehetra fa aza manatena be aza manatena fahagagana lehibe ho any amin'ny tanàna anankiray ohatra hoe raitsika zao hoe mainty rano malaza be manko zany hoe mainty tsy hoe malaza be fa fantatra be zany hoe mainty rano rehefa tonga ohatra ny makeo arivo mama any ianao ohatra ny makeo arivo misy ranomasina any amin'ny 700 metatra any angambany izy iny fa de ohatra ny tanàna rehetra mihitsy zany io tsika io zany tena za moa zany anisan'ny diso fanantenana tamin'ireny seon-javatra sala am'ireny mieritreritra zany hoe Sainte Marie dia nieritreritra hoe tena zavatra mahafinaritra be mihitsy zany akory ny akagako rehefa tonga teo am'le port Sainte Marie fa zaza mangery retsy am'le vato le mikorotorota-mbato eto ny hitako voalohany misy tsangambato ampovoany de misy bozaka tsy pipihany tsy araky ny eritreretana ho azy ny tanàna iray tompoko fa aza manatena be hoe ho any Morondava ianao de zavatra mamirapiratra izy io ane le kisarisary any hoe ohatra hoe Ikongo nampalelo zavatra tranga tany Ikongo fa nareo ve tsy taitra no mahita ny sariny any Ikongo hoe ohatran'izao ve zany zandarmereny Ikongo ohatran'izao tia ny arabe any Ikongo fa misy sary mivoaka amin'ny télévision satria malaza le tanàna rehefa ohatra ka miresaka Sainte Marie zany alazany zao de tsapa rehefa mivezivezy ao amin'ny Sainte Marie ray manontolo io fa mizara roa Sainte Marie tahaka ny Manakara ohatra ny Manakara de misy Manakara tia tanàna de misy atao hoe Manakara be rehefa makany Manakara be anao de hitanao fa ny manamanaka atao manambola aloha manangana zavatra hapa-Manakara be any Manakara be ohatrany hoe misy deux villes zany misy vieille ville de misy nouvelle ville ohatran'izany rehefa mandeha makany Sainte Marie anao de hitanao fa any amin'ny lalana ambadika makany amin'ny aéroport misy indreo hôtely zay tsotononoko maro samihafa avo leta pena ny fotodrafitrasa ny arabena ny zavatra maro samihafa de misy indray ny ety amin'ny lafo ny ilany avy ety amin'ny Ambotofototra zany mandeha mena varatra mandeha makany amin'ny kilometatra moa io tanàna io le Sainte Marie ohatra mivotipaina iny izy zany ka amin'ny enina ny largerany de mivotipaina ny eo amin'ny 3 na ohatra zany 7 de rehefa le mandeha mena varatra avy eo tanàna Sainte Marie en port le resany la mandeha mena varatra de tsy mitovy amin'le ary amin'ny ilany ankavanana ary le mihodina makaty amin'ny zao ny antony nahatonga ny fahadisom-panantenana satria rehefa mahitana sarina Sainte Marie ianao amina carte postale na boky ohatr'izany dia tora-pasika mahafinaritra sy trano kely mahafinaritra be bebe ny asehoan'ny fampiseho sary tsy mitovy amin'ny eritreritrintsika le izy hoe tia kosa ny lafiny fiainana andavanandro ny mponina any Sainte Marie tsy mitovy raha ohatra nge ohatra zao tsika zao tena mpandeha nahita hôtely fopona mahita zany tsika zao hoe nosy Belleville Dar es Salaam tsamanjany mahita zao tsika tia Sainte Marie mandeha koa tsika amina toerana ohatrany hoe Tsileara de misy zavatra hita maso de misy ny zavatra karoana vao hita hoe ahoana moa zany ohatrohatro zao mijery birao-panjakana ianao de avy eo anao mijery birao ana orinasa tsy miankina ianao de mijery tranon'olona tsotra ianao de mijery fiainan'olona andavanandro de mandeha le fiainana am'lereo fa rehefa tena mandinika ny fiainany eo le akapobe-ndresaka amin'ny firenena zany isika mikatrofokatrafo mandeha tsika tsy hay mandroso miemitra io mitovy ami'resako teto hoe
dématérialisation-ny administration atao ny fitaovana mety ho tonga fa ny olombelona ampiodina an'le izy mila fiofanana be tovy am'izay ny fandrosoan'ny tanàna amin'ny endrika mambikana toy izay ny fandrosoan'ny tanàna amin'ny resaka fiarahamonina misy fiofanana be tokony ataon'ny fiarahamonina sy ny fotodrafitrasa zay eo isika no somary misy tamin'ny taona 20 tany ny tany Marivoay fa guide rao daholo io tarana rehetra fa mampalahelo izay ave ty amin'ny vilomeka vy mandrapatonga ny eo amin'ny misy tracteur maty tsara aloha izy fa amizoantsika am'teny zao sahirana mekavanana am'izay ianao zany am'le lalana voalohany le miditra an-tanà de misy kisoa le maintimainty reny an'le kanala le fanalanalaka eo le Marivoay fa matsiro izy reny fa hoanina fanjavatra misy rombe 10 kilomètre le lalana ina moa ny nara le tanàna miditra aveo mialany lalam-pirenena fahifatriny fiviliana Marivoay eo amin'ny 12 satria mpangataka sigara daholo mibandy eo amin'ny sisiny dozy kely baina fa teo amin'ny adiny ray teo adiny ray sasany teo nanalana an'izay lalana 10 kilomètre zay mitandrina be misy zany tena mitandrina kosa niezaniky nitandrina ny tomobile satria ino izy kisoa tao zaho any voaka tao anatin'nyvoanjo be zany le tsy bombovanjo mihitsy fa dotapena ke zany tsy bombovanjo fa vovoka ny tena be de ny zavatra nahagaganao raha zany de ny kisoa i tsy mety mandeha ohatry ny omby hoe pena de mandeha ny kisoa ny lalana hitany any ny andehanany zay satria le voka teo le kisoa avy any anaty tanà de navoaken'olona arabe fa tsy mety mandeha ka zay le lalakita kisoa zay lalana hitany any ny andehanany sy fantany fa izy tsy mandeha amin'ny lalana na tsy fantany zany fa za nge isan'ny natonga anaty tsy netiny za zany le mihinana inombo matetika tsy mety amin'ny fahasalamako de nivoaka nona be tamin'ny sabotsy de nivoaka tao anatin'ny valan'ny fanadihadiana nandeha nitady sakafo aly ty fa tsy nahita ny kirarona mbola misy le tsy nanotaniny lao anao raha fa atoriny coin be de perdu tsy mahita nitady aho fa tsy nahita ary amin'ny trano ohatrany efa irodana raha afaka loka hoe nakisoa ile tiako hoanina misy be de be fandresana teto irivotra ny ety analakely eto ery DJ ato nitalengy jay taxi champion amin'ny familiana zandriny fiara zandriny manatona ny chauffeur ny taxi brosy fahitany zareo daholo ny coin rehetra 1 2 3 4 5 6 tamin'ny rotsaka hitany zareo daholo atsy anao raha ihinana na mpitondra camion io na taxi brosy ray am'ireo ihinana akanga ve anao tala le trano le fahirodana raha afaka satria any bebe akanga misy any misy any akanga ihinana ao amin'le misy trano zay rehefa le mandeha amin'le lalana mahitsy belona de misy trano amin'ny akavia fa hirodana raha afaka pitso izy zany efa tamin'ny andro efa tamin'izany izy nefa hirodana mbola tsy nirotana mbola tsy nirotana izy ilay toerana mpisakafoana tamin'ny tsika nanao ny atao hoe Canal Plus tamy efa tsy mivarotra itsony tsy manao sakafo le lavalava be ohatr' io ka ny tiako tenena zany fa le station mbola io le station soliky ny tiako tenena zany mampalahelo ny tanàna any ambanivohitra rehetra any tsy laza fa tsy hoe Marivoay fotsiny hoe Marivoay mba hita iny aloha Marivoay misy port misy ranomport tam'le loza ranomamy ohatrale tam'le resaka accident tany atsoy zao a port ny ranomamy sy ranomamy zany mitranganyrehefa tena nitranga le loza reny aloha zany resaka efa atao foana lakilosa efa velomina foana ireny tsika tsy maintsy miteny foana aorinany loza hoe tsy izy tsony nitahakan'io fa reto avy ny fepetra raisina fa tamin'ny taona maromaro lasany ka nisy nitahakan'io de efa niteny tahakan'izany any atsika continue de l'état ou pas raha ny tokony ho izy zany le teo aloha tokony teny hoe ianao le mitondra le manaraka io mantseny le any am'le sampandra iny zao le niteneniko teto tamin'izay tadidinareo tsara tamin'izay fa nisy sambony rehatra na tsy haiko tao amporiny antsoy sambo fa tonga efa elela taona maromaro tamin'izay de nidina ny tompona ndraiky teny mihitsy hoe tsisy tsony zao sisy le fitrangan'le loza tany antsoy nandeha tsisy jiro le lakoka be de aveo le ray moa nandeha mongo tsy aiko le botrina nandeha ohatrany ahoana de le botry ngeza sady matanjaka ka voatahaka le botry teo amin'ny takiba misy le kanoty de vaky roa
de ny famonjy eny e famonjy fa misy tsy voavonjy zavazavatra oatra nyreny zany ahitana hoe misy ny port ao Marvoy misy ny port ao Antsoy port fluvial io ao Tamatavy misy port fluvial rehefa mandalo de mahita le zava-misy ao port fluvial rehefa le tonga amin'ny taxi brous de mandalo ao port fluvial Tamatavy fa misy be de be tokony averina amboarina iaina an'le zavatra tsika manko ne anao statistika na olona mpizahatany sy ny sisa ihany isika nefa be de be ny zavatra hita maso mitsidika ozy ny fiteny avy any an-tanàna zay le hoe Andilamena Mainty Rano Marvoy teo raha misy aviany moa nareo le retsy namby me karaha ty mba miresaka hoe inona mety tsy mety ohatran'izany amiresaka ataony zany mba manahitaitra nareo any nanantenany mponiny Marvoy tamin'ny fombola nitondra Ingia Brunly dia nanantena mihitsy ny zareo tao zany hivoatra ty tanàna inona moa ny atao hoe tanàna mivoatra tsy nakoraay moa tsy izy tsony ao hoe tsy izy tsony no solombavam-bahoaka ao satria izay ny fanontaniako voalohany izay foana moa ny ataony solombavam-bahoaka Brunly de Marvoy inona moa ny ataony solombavam-bahoaka Johnny Clegg solombavam-bahoaka ny Ambatondrazaka tamin'izany nitady fiaraha-miasa tamina tsy haiko firenena tany ivelany orinasa matanjaka teto tanàna nanampy hanamboarana lalana eo an-tanàna na lalana avy any amin'ny totsika eo ny anazy zany zao avy any amin'ny 12 makeo revohatra le toerana de fanaizanatsany ary manaitra ny tompony andraikitra any amin'ny faritra iny tokony hiezaka anao zavatra satria lasa hitako hoe tena zany ny ataony ao an-tanàna tsy miandry ny avy any ivelan'ny tanàna zay Marvoy aloha efa anarana fatelo manjary isika mikabary am'izao fotoana zao fa ny any amin'ny fanjakana koa matetika olona mitodika aminareo tompony andraiky mpanjakana de miandry le fitokantokanana misy an'le akondro atsangana amin'ny estrady ve de rehefa avy eo zany mila rahana koa reny resaka ankabary reny hoe ty atao ohatran'izao sisy resaka manodidina samihafa fa za zany anisan'ny mahontsana foana ny mijery ny eo amin'ny fidirana makeo amin'ireny tanàna ny resantsika teo reny ny Andilamena ndray misy an'le lalana mahitsy toraka be iny raha maheno nareo Andilamena de tena mpisaka iza sy mpiavana sy mpirahalahy sy mpinamana sy ray tanàna isika fa zany fanamarihana ataony izany manaitaitra zany ny dikany tsy mety tena manaitra mba hoe ahoana ry ina ny ataony fanjakana fohy be rivandray aloha zany match ny faharoa amin'ny Ligue des Champions fampiresadresaka eo ndray tsika fa naizanazany hoe faharesana malimo hoe ny lalam-pirenena faefatra iny koa hoe teny mbola tsy tanteraka any amin'ny faharavana de miantso ny fitondram-panjakana ihany koa 4+2+1 rivotra ty mbola tany ambony Mazenga Tamatavy sy Tsiromatelazany zay sonora RN4 ny rehetrarehetra mihitsy fa ny RN4 teny fitatavam-bola Safidianareo teknôlôjia farananao sy ny zanakao amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Fihenam-bidy hatramin'ny 5% pezon no azonao rehefa mividy smartphone na tablety ianao. Ary mbola miampy cadeau internet 200 méga isan-kerinandro mandritra ny 3 volana. Tonga vaingana any amin'ireo toeram-pivarotana Orange akaiky anao. Mavitribitrika ery hiditra hianatra. Orange. Shell no azo antoka noho ireto antony reto. Voalohany, fitaovana voamarina tsy azo angalarana ao nampiasainay amarana solika. Faharoa, avo lenta ary voakojakoja ara-dalàna sy ara-potoana ireo fitaovan'ireo. Fahatelo, voaofana manokana ny mpiasan'ny Shell hitandro atsakany sy andavany ireo tombotsotra rehetra hanomezana anao ny fatrana solika tena izy. Ary farany, mifanaraka indrindra amin'izay nividinao mihitsy ny fatrany solika rotsakay. Ireo no antoka ahafahanao matoky tanteraka ny Shell. Ampilamina ny sainao ary ny Shell ihany manjifa solika. Efa inonareo ve rakizy? Komo be? Ary zato? Ye! Ary zato a defa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana zao. Bolo Kids, les biscuits pain chocolat, zato ariary monja. Salto 3, lay biscuits mikarepoka zany, zato ariary koa. Ataovy be dia be ary ny goûter. Dia mbola ariary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa sao dia lany
kibanao softy toa azafady merci ay softy to ona zany mivandehan'ny to zao tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy rehefa matevina ay marary kibanao zany aleo ragnamba indramokely aloha zany papier toilette softy to anao zany merci ranga sao dia mba misy vese asindramokely aloha zafady Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo apaku, itanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afara samy stylo. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 27 septembre 2022. Site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsindzinoavy. Andraso fetifety fa zany sady miomana no karakara sakafo anao e. Tiana aloha hoanina e. Sakapesitana wa mafuki wanena. Kupaino. Zabla ina. Sotra ny orinasa nutrizaza mihitsy fahampampasahiranana amin'ny fisiany kobaina masaka mandalo isanandro sy tapaka. Efa zato rano monja amin'ny fatra iray sakafo feno misy sira mineraly sy vitamine 10 sady manampy amin'ny fitombonjana ara-batana sy ara-tsaina ny kobaina. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Efa imbetsaka no nytenenina teto hoe ny zavatra voajanahary izay mety mahasitona mpizahatany. Inona no mahazo anareo manoranoratra amin'ireny bombabomba ireny? Jereo hoe le amin'ny tetezana le bomba dia ohatra zao le voafarany teo zao le tany salo le any la reine le soratsoratany le 21-24 ty AF CC any reny nandalo teto mahakamora nga tary am'le tetezana indray misy an'iny le zany tsy eritreretra zareo elanelana eo amin'ny manoratsorapona sy ny street art no mifangaro voraka fa reny anaran'ireny fa ela misy an'ireny le tangorom-bato le ho avy Jesosy ery ananiny ery mbo mangakely R2 ry amin'ny tendrombohitra ery zao sy ny mibeba sy ny tsy azo le olona tsaina avy hoe iza monina mafan'izy iny teo iny ange misitona le tangorom-bato ange nisy tonana an'le mpizahatany fa tsy le soratra mavarina aloha Merhaba Tupko. Merhaba Tupko. Nakaiza, merhaba Tupko. Atoka varina kely fa eto Korondratra eto bandekama zany gotsy rono rasy erika. Ento lafika. Para mbola mbotaiazy korangaty. Zavadoza ve? Zany. Jesosy mamonjy. Bala elo. Jesosy mamonjy ve tam sabotsy natao le markazo solona de tsy markazo solona ve namay fa tena enjana raha hoe ho any lasitina hoaiza hoaiza aza mbola makaty aloha fa tena za eto an'le Jesosy mamonjy eto zao
tsy mamonjy mihitsy Ianao manavaratra. Tena mafara io. Ka vovaina nisy atao hoe Jesosy mpahamonjy indray le io. Zany zalama jereo zany embouteillage zany fa tena tena ezana na polisa raha tojery fotsiny sisa raha ina ny azo atao palahelo raha okey mandeha masurona raha karazany okey raha efa feo ianao nge tsy maintsy alea kay mandeha kamary ndra voanjo ndra voanjo voanjo le ke ngala mina moanjo ndray le lokanify le gokanify ty za ay zafady aby ity le zavatra tsy de avela zila le zavatra tsy tindra goty indrindra amin'ny fiainany ary mahatonga azy manao fanapahan-kevitra manao nde ody ahoana zao vo mitsidika ary amin'ny 500 metatra ry le cortège mitondra n'ilay ministra efa zao mipozin'le ololetsy amin'ny tribune manao ana tompo salama anao salama tompo salama tsara dolo fa tsara fanafa misaotra tsara tanafa amin'ny satroka ao ena moa meno anareo am'le resaka le hoe manarinary manoratsoratra mandrorarora efa teny eny fe vadina alika ho azy manao an'regny ka izy nge mahafinaritra azy le zay zay le izy re fanavadaina alike alike sesina le vadiny alike de zao tia misy resaka anankiray ty am'le resaka ty le adiady eny amin'ny média ty zany l'Ukraine ety ve zany manao compétition fahaizana mitrosa ve no atao eto sa inona misy compétition zavatra tokony eketsika ty zavatra tokony hoe akasitrahana de vita le na efa tamin'ny androny debary efa nanao sinian'ireny lalana iny inona moa iny anaran'ity ty rocade fa le bypass dia nangatana hoe ka zay tsy manaiky zay tsy nanao an'io ka tokony atapy le izy zay ny tokony tena izy tokony mery mandeha vao manao sini tonga de raha pisy de efa manombo ny asany toko lazainy fa manjary manimba aloha omany ny tiko lazainy mindana makany amin'ny fokotany ota fotsiny ny masony io mijery anao de fa angoritsina tany amin'ny ekikely de tsy hoe sitina ny resaky tintin teo fa ozy rambelo zay hoe raha misy olona 100 ozy izy 80 ka 80 ozy izy eo amin'ny mairie eo 12 ozy le ry de misy anankiray ray ihany tsy miboridana de iny tsy miboridana iny no adala
Fale boritany reo karaha mamaro ianao raha iny karaha manaro fako eo daholo ny rehetrarehetra dia le tsy manaro fako koa zany nadala dia zay moa zany tsika farany ny resaka fanatanjahantena omaly niezaky niditra moa fa tsy tafiditra fa le filarany era-tany amin'ny tennis zany vita moa le US Open iny dia misikorotakorotanao le izy ary Djokovic ohatra lasa fahafito izay tsy vacciné koa atao vaccine tennis Alcazar zao voalohany eo amin'ny rally Alcazar doza zala tamin'ny iza le américaine mainty tiafo iny hoe un espagnol peut encasser un autre ohatr'izay zany le izy fa mahafinaritra ny tanora misontrotra fa ohatrany lasa lolo oatra le rera le lasa lolo anatin'le izy le adininy revy rehefa vita ndray neny zala pro revo mirevy ony iny le fantaniana mipetraka hoe ateza firy eo ka tsisy olana ka nefa miakatra koa ny anetsara amin'ny tennis ny anazy zao Iansa Jabory mba tiako ka iny manko hoe tsy hoe amin'ny afrikanina azy fa zay mity mba hoe atsero vokararany Sanchez izy ohatrany fotapaky ty ohatra mahatsiaro aho hoe Michael Chan moa ny anarale mpanao tennis taloha iny mbola kely mihitsy azy izy fa tsy hoe 17 izy nahazo ny Roland Garros reny teo eo narivandray ry havana ny Olympique de Marseille dia eo amin'ny Francfort tsy ny fizahan-tany tena maheno an'le resaka be fotoana angamba izefahana ny fitarainana fa tena mampalahelo mampalahelo satria vitany eo amin'ny andany salo fa hatrany ibaobaby io raha tena labazala dia soratana ibaobaby hoe ary miala zany tena sarotsary zany eto amin'ny tasy io la ny ivelany ary tonga eto dia mijery anao eto indray lasa manindro an'le manaraka izany eo na io ray ny disaly io ary eto azo hitsanganana satria raha vao hitsanganana hoe akasara eo akaikiny natapy koa tezany dia raha tapaka eo dia ahoana dia mba etaetanay zany etaetako moa zany reny baza reny nanoratra reny zala ngamba spesial dia matahotra ny fiverina ny tsony dia zay mahatonga zala manoratra faty izy dia le zany sira fa voyage d'étude reny mpianatra zany reny nandeha tany reny karaha ohatra reny toetrany mpianatra mety voyage d'étude nalehany tany fa voyage de revy ka manainga tompona ndraiky za fa misy laharana fiara reny dia mba jereo akaiky dia mesazy fahaza azy izy mo zay hoe afaka mba milako raha ohatra hoe tezavatrako vava tenena hoe tsy mety zao ataonareo zoro tanora orak'izy midinaka maratra eo alefa sara zareo makasakarizy mipoay farany verina amin'ny lohan'ny tanteraka ny embouteillage aizy io eto ambany tia zao tena mamono motera eto amin'ny sel ambany talakamaty indray dia nitelina hita amin'maisy tao an-tsekoloko selarantareo i vazaha normal isan'nymaraina ohatrany tsy tena ninona loatra fa le maty jiro am'le mifo iny tena grave aona jesosy mamonjy Allo. Jesosy mamonjy. Jesosy mamonjy. Terindray. Jesosy mpamonjy indray zany. Ia, fanarabatsika ato amin'ny rivotra. Miaraba ihany koa toko. Ia, dia saika mba hisy maso mahita kely rangafa. Tonga dia tetezy daholo. Miala tsiny indrindra aloha fa somary mety manao fotoana ny lehibe ambonimbony ao fa ity fitondrany ity ve dia tena tsy mahavita zavatra mihitsy raha tsy miandry famatsim-bola satria ny antony dia zao. Zany eo an-tampon-tanàna Moramanga zany lalana dia efa tanana sekondera tanteraka mihitsy. Ny RND moa zany dia manomboka eo an-tampony Maridaza dia efa sekondera manodidina any anjivo any ary tena ratsy. Misy tetezana anankiroa eo Moramanga, herintaona zay fa ho avy ihany ty favaratra. Hiditra Moramanga sy hivoaka Moramanga misy tetezana anankiroa tapaka. Ray mbola déviation foana ao aloha. Mbola déviation foana hatramin'izao. Le andrefa Moramanga? Le mbola déviation. Dalana, le ray lefa mivoaka Moramanga mihitsy.
efa heritony tsika zao dia ho avy ihany ny favaratra tam'le zanandeha tany tamatamy farale gise ferme iny dia ho tratra ny favaratra indray io dia ho tapaka tanteraka zany hoe eto zany tsisy zavatra mandeha amin'ny laony mihitsy fa dia miandry famatsim-bola vao mahavita zavatra nefa misy ny fera izay hoe fond d'entretien routier misy vola tokony ahafahana mikarakara manao ny entretien fa nitsika zany na entretien routier dia miandry famatsim-bola ka voantsika vahoaka rehetrarehetra samy mba mandeha izay le tena fitondrana eto fa dia tena tsisy mandeha amin'ny laony aloha eto fa raha betaka fanao tsy mahitaka makasitaka indrindra ary aniova ny feonao farany nahita an'ireny le fanamboaran'ireny loa zany ny fanamboarana tsara foana ary saotra sy tehaka sy tsangana foana na iza aoka tsy ho diso amin'izay eritreritra zay na iza ka matomo zany ny olona saly le hoe miandro famatsim-bola iny ny solombavam-bahoaka aloha natetika nanao an'izay zavatra zay nangataka izy a amina orinasa lehibe ao an-tanàna nangataka izy a amina olona tany ivelany Madagasikara tany nandeha ivelan'ny micro moa ny système allo entoko miaraby salama risky manao ny io atika sosikevitra zany efa ty amin'ny vahoaka tika valiana mady hevitra eto a nefa nene zany resahantsika rehetra zany efa misy tompon'andraikitra daholo firy ministra tompon'andraikitra ao ny kabineta ny talie generaly efa misy misahana ny rehetrarehetra momba ny vahoaka ao ka tokony ho jerena akaiky reny zavatra reny a satria le fitondrana fohy be mihitsy amin'ny ohatran'ny voasopotaky ny vahoaka nefa efa misy tompon'andraikitra tsirairay eda be mihitsy ireo ao tokony andeha tsisy problema mihitsy io fiainam-bahoaka zany dikany na ao amin'ny filaminana zany na fandriam-pahalemana na amin'ny fahasalamana fa ohatran'ny fanilika andraikitra dia manao aferafera nga zareo ao dia lasa tsy miodina mihitsy le raharam-panjakana tokony tsisy adevitra be mihitsy fa tokony efa isosa ohatran'ny ranony kopa mihitsy satria efa misy tompon'andraikitra responsable daholo ny ministera rehetrarehetra momba ny filaminana fahasalamana fandriam-pahalemana indrindrandrindra dia misy kolikoly avoleta zany raha ataony tena fandinihana fa vahoaka ny mijery lasa fitondrana fohy be ny tena lasibatra amin'le izy sotra indrindra zany faniriko araky ny resaka nataony ambandronao raha tamin'ny tsy nisy micro teo dia ny fonctionnement ny financement miankina amin'ny bailleur de fonds ny fonctionnement ny financement miankina amin'ny teti-bolam-panjakana zay miditra avy amin'ny fampidiram-bolam-panjakana ny taxa ny douane ny transport ny rehetrarehetra mampidi-bola ny panjakana dia misy ny ajustement structurel zay mbola sarotra ny manazava azy satria raha ohatra ka misy ny fahafahany ao amin'ny poste samihafa gouvernementa fitondrana fohy be sy ny sisy manao transfert de budget le transfert io zany zao dia izao ohatra rehefa lany zany loi de finance dia ohatra zao hoe misy mila tableau zany dia velakela honorable tsy maninona ka kaikay nandaloka iny filoko ay zay natonga an'le fitoanana inona andray izy io manko misy an'le ohatra zao manko le izy rangaty raha vao mandeha iny aka le rakato zany fitondrana fohy be ao izy vosopoza ka le izy ara fohy be ka iza moa nahitana ny olona lava ihany nge fitondrana lava be atao ko fitondrana lava be na tenen'le rima fohy zany fatadresaka mahakasitraka mahakatelina ny filohampirenena nge raha mandalo dia amina fiara omendalana fa tsy afaka mandefitra mihitsy iny aloha tsy miditra amin'izany le izy fa atsahatry ny mpitandro filaminana mpandrindra fifamoivozana daholo a ny mpandeha rehetra atsahatrany dia mijanony eo dia eo miarabanao izy nga ny antso farany organisation zany fa tsy 19 mbola alohan'ny farany lazao ary arinao am'izany embouteillage hafa vo zao mihitsy koa vo afaka teo amin'ny embouteillage io dia mitovy mihitsy ny teninareo lay ay kay nandalo le filoha
tena enjana tokony mba hinankafidirana ihany le izy hoe mba alefa iafatry hoe ambola voanimana angamba le foloa any ambony any defa tapahana ny lalana ty ambany aty tena mampalahelo ka le fandaminandry zareo le fandaminandry zareo mihitsy zany tokony asiana fanamboarana kely manao dosy a filova manao dosy de fa janony zareo mpandeha aiza hoe zany misy miteny hoe tonga zany sa excès de gel indraindray aloha misaotra hotahin'Andriamanitra indrindra tompoko ia iny zany de angatahana fandaminana mba tsy de tena atao aloha loatra re tompoko nyfanazarana fa rehefa mba hoe eno a lay anjombona milaza ny fandalovany filoha zay fa mbo ajanona kosa fa ohatra ny tena ajano zalahy ela tsy niantso ake ny taty amin'ny posary tsy niantso ny taty amin'ny posara fa iny posara rehetrarehetra iny vodolo iny ambo manarina rehetra iny miandry ny fandalovany filoha tsy manala an'ilay misy fotoana izy miova ny lalan'ny filoha tsy makaty atany mena izy fa any ary am'le ina le meuble avo be orange io tour orange eo izy de efa mivily miakavia de any izy de any amin'ny bypass any de any de lasa izy makany inona tsy nakany ray le filoha veriny izy malahelo namana avatsy mandany manahoana allo livre ie izy indrindra rano marina rangano filoha tokony tsy monina any amin'ny toerana nisy azy taloha fa any avoa any avoa izy ny tokony monina fa tsy any ivandry fa manapitra maro vola lan'ny fanjakana mitondra anazy tanandro mivezivezy eo ny olona tsy mamokatra zay tokony fantatry le fitondrana lazaina fa be tokony hoany izy ny monina raha soatsika mandresy zao mono alker ry Jackson Boys mono alker azoko lesika ohatra hoe fandaminana atao le mieritreritra moa zany fa eny za moa zany any faralaza moa zany tokony ho zany le izy tokony mipetraka any amin'ny lapam-panjakana ny filoha kaikisa aloha e zay mazava nge zany lapa atao inona fotsiny io antanira hery fa reny akamako zao fa ny fandaminana fifamoivoizana aloha ny maraina be any mbola tsy nahatsapa hoe manahoana am'le hoe fidiran'ny mpianatra fa ny mivoaka avy eto analakely miala avy eto am'izay à toutes les heures de la sauce du monde mihitsy fa iza ny mpianatra amin'ny folo sy fahatelo mampisy embouteillage etsehony ohatra zany folo sy fahatelony efa tandro be tandro misy embouteillage be no nefa hoe niditra ny mpianatra naga manotaniko an'zay malalaka elorea ohatra ohatriny ny sampazika eny mbola velona velona any amiko e any akoatra izy le izy fantatry hoe vazivazy jadany fa ny sampapitsikilovan'ny amerikana oa tena tsy manaiky mihitsy hoe maty izy tsy manaiky mihitsy hoe maty izy makaty izy raha nana zany porofoko aminy fa maty porofoko aminy fa maty zaks tsy lalanareo tsy izy tsy ary ny sampapitsiklovana anglisy mangazo ty zany ny sampapitsiklovana anglisy fe mino fa maty raha matao be aloha tsy dirako iny fa isary laloha ao hoe nisy nangalatra ny tovany sary laloha ao ny zavatra tena natonga ny sampapi tsy mety voateniko mihitsy sampapitsiklovana amerikana nanda mafy zany nanokatra fanadiadiana dia isan'ny sarika ny saindry zareo voalohany le tao aorianany fahafatesan'ny mpanjakany pop iny dia hoe nahoana nahoana no tsy sahanazo nanatrika ny fandevenany ary rehefa nalefa
raha izay ny fianakaviany akaiky any no ambara fa hoe nanatrika tamin'izany rehefa aveo ilay fiara nambarany zareo hatrany tao anatin'ilay fanadihadiana ilay fiara nitondra ny vatamangatsika ny mpanjaka amipopy dia lasa nandeha ary nisy minitra vitsy taorian'izay tsy hitany nalen'ilay fiara zany rehetrarehetra zany zany nisarika ny sainy ny mpanadiady avokoa nisy hatramin'ny fahitana olona nitovy tsisy valaka tamin'ny Michael Jackson tao anatin'ny fotoana mbola nateo ambohitra ny razana tamin'izany fotoana zany zany rehetrarehetra zany mbola tsy hitako tsony moa nalean'le CD an'le fanadihadiana fa hoe zakokaroana raha tsy maty izy ka zao izy vo ivoaka le danse misy tarika joany mbola nandihy tamin'ny zoma satria zay teo foana zay velona tsara tsy ve eny efa maty izy efa lesaka tamin'ny Joseph Amerikanina anio za milaza aminareo fa ny Amerikanina tonga any Sakara ya ny Amerikanina tonga any Ambilobe any Voemara Jackson tsia mitady olona anankiray raha ohatra misy olona tena tiany tadiavana ka efa eo ihany aloha fa nitera-doza nge Ambilobe Voemara le vao vita goudron tsara tare sady efa roa zay ny lozany tranga zany ny ray tamin'ny andro fitokanana lay raha namana ny anjera avy eny ambony camion iny namony ainy fa tsy fantatra hoe taiza ho aiza taorinan'izay nisy 4 rany vadibadika ny foriporitra be ohatra zay ny taratasy foriporitra raha mise sary latsipiny anaovany ohatrany hoe basket fa tsy mipanjaka ny Angleterre amin'ale izy olora laojika be raha ohatra hoe tera-doza sady le lalana satria zavatra efa tsy fahita tao fahazarana aloha ray tsy afaka atao hoe alaina daholo ny chauffeur rehetra dia asaina manao stage recyclage na conduite amina route sara fa dia niankina amin'ny fahendrena sy ny fitaizana zany io resaka io mety mbola misy ihany koa zany ny atao gendarmerie sisisa eny amin'le toerana mandamindamina an'le izy fa misy asa be mbola tokony atao raha tiana hena nisany maty amin'ny alalam-baovao raha etsany ny sarandalana teo aloha dia zao teo roa alina sisa ka hitanao zavatra mitranga dia zao avy ety ambanja makeo Ambilobe ratsy dia ratsy le lalana tonga Ambilobe am'izay dia ho any Voemara dia manitsaka fe zany hoe maro be mo lalana mbola amboarina amin'ny faritra faratra io zay faritra tena mbola tsy nandehanako mihitsy mbola ho avy ny fotoana satria andehany amin'le izy fa lalana avy mavety mankany zany mbola manerana be tsara ny fakanesana makany fa dia mbo mankany koa zay enjana le fakanesana koa zay fa zany hoe no mitondra fiarakodia dia tokony ataony rehetra ny recyclage misy olona mioraka hoe nakaiza le sprintera teo tampotampoka nefa lalana mahitsy be ay sprintera midinao ambany ka misy lavaka lalana be dia midinao ambany eo izy le izy mipotra mioraka atao anaty toerana nakaiza izy teo eo le sitsitona lakilotsy efa tenentsika tamin'ny afakomaly le hoe tsara be le makany tamin'ny alatsmaly nilaza zany tsika hoe tsara be Ambilobe Voemara fambondro mamy Ambilobe Diego Ambilobe ratsy hitanao ihany le hoe tsy hita le sprintera teoko dia Diego Ambilobe tokony amboariny reny aloha zany dia tsara tokony aloha be dia be tokony le lavaka ohatrany sahafa irekaiky miposiposy le raha fiazo tokony amboarina zao izy io lalana eo tapin-tanana mora makakaiky zao venah tokony amboariny fa raha ratsy mba 500 mètres efa nisy niantso moa le lamana teto manazava momba ny administration any Moramanga amin'izao fotoana izao karakory tsara ohatran'izay zany tsika ity misy avatra kely ho an'ny mpiandraikitra ny fandraisana ny ministra amin'ny fotoana anaovana mbola voany ambavady any cérémonie officielle salamandreny za be tembavaka mbola voany ambavady ministra dia efa manao tanana le hoe ajanony io hiry io iry zareo nefa mbola nasiana lamba hoany ny lohany ny valany ny sorony nandritra ny 20 minitra sy 20 segonda teo zany dia tsy nisy zatra mitranga teo fa dia mangina be zany zara tadidiko ary isany mahafinaritra anako e didiratsiraka tany Rivony Mamo mandeha ny hira tsy za mihitsy ny teny ajanony ny hira makeo ambany senina izy dia efa ozy izy alefa
Dokafy. Dokafy. Marqueurs, stylos, porte-mine, feutres, correcteurs et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Mitady asa ve ianao, mitady lehilahy raiky amin'ny 20 hatramin'ny 5 taona, mahay manjaitra sy mampiasa industriel ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Efa inonareo ve rakizy? Pomo be? Ary zato? Ye! Ary zato a dia efa mahazo goûter matsiro be amin'izao fitombohan'ny taom-pianarana izao. Bolo Kids, les biscuits fun chocolat, zato ariary monja. Salto 3, les biscuits carré coxane, zato ariary koa. Ataovy be dia be ary ny goûter. Dia ny mbola ary zato ny Bolo Kids Salto 3 fa sao dia lany a. Kibanao sorti toa azafady. Merci. Ay, sorti tout. On a ça, nous faisons un tout ça. Tout le temps, ça arrive en foc. Ma, les fatefak izy, les fatefak. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors, angamba indramo kely aloha zany papier toilette sorti tout anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorti-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Mitady asa ve ianao, mitady lehilahy raiky amin'ny 20 hatramin'ny 13 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industriel ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Tea aleo tena amin'ity resaka angovo TV anao, leo an'ity délestage ity, ampiasao ny produit GAD source d'énergie. GAD source d'énergie, misy kit anti-délestage. Raha te hiala amin'ny fatapahan-jiro matetiky ianao, misy kit solaire plus booster. Kit solaire afaka mandeha foana io na dia ratsy azany any. Misy générateur autonome, angovo maleo tena tanteraka io. Raha mahaliana anao reo retraretrinao, dia antsoy ny 033 71 457 71. Na tsy dio ny Facebook, Énergie GAD. GAD source d'énergie. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Ie, inona koa ty verbe ty e? Efa raha boiranao ty dia boaka reny ty dia Mahandro efa velona anaty foana ny atolotra ny le zany kirikely nyteny tamin'ny Larissa mantsy hoe manaraka indray mijery tsoary satria Larissa tompoko no misy an'mpaka fitarika tsoary zay tsy afaka teny amin'ny plaza tamin'ny Zoma. Anisan'ny en folora oeranay amin'ny fandomoana ny sary zany ny hoe guichet fermé dia mampafisiera ny mpanakanto foana mihitsy ny hoe lany ny karatra nomanina namidy dia efa nanomboka ny varotra karatra tsy nomanina ho amidy fa zany hoe nasesika ve zany ny olona ampiny ny fotodrafitrasana andraisana ka nampina latabatra nampina seza nampina masikita nampina trondro zany ny kabare nisy trondro ny endasina kabare ny joary tamin'ny Zoma mahafinaritra miaraka amin'ny joary makanona foana zany nanambara moa zareo zany araka manamafy tenenirika teo hoe avy eo ambanja mankany Diego dia efa terasety tsara dia mirifatra tsara satria misy an'izao izy ambondromamy dia avy eo amivily dia mandalo mampikony dia avy eo misy Porberger Antsoy ambanja Ambilobe Diego izao zany lavitra zany lalana zany dia etsy andaniny zany ny Kamour Hotel dia azo anaovana fakana io ary inona ty le alohan'ny maiva-tanàna izy vehivavy daholo izy efa bebe taona reny ny ao raha vaina Majunga izy dia meka visy maro miakatra eo tsara tarery zareo le bebe daholo zareo matimaty amiko daholo zareo iza izao aizan'ny maiva-tanàna ty efa nihinana atao tsika sao dia le vao miditra aleafany anana tsara
raha avy any mahajanga izy izy mitokamonina dirana maiva tanana dia miakavian-dalana ambonimbony oatra fa molamola tsara kompriankaly avy misy contrat avy any amazany enjakenjana ny sakafo satria dia 18 000 ariary 18 000 ariary plat le trondro be am'zareo rehefa avy eo io am'zareo ao miakatra amin'ny akavy eo eo avony maeva tanàny eo honora eo ampovoany maeva tanàny eo raha nisy hôtely ny pingapingy mpandekama nanontany ohatry ty zavatry ty topitafokany masoko 5,000 sy 4 alina ariary enjakenjana ihany aloha ny odana moramora dia modiny teny anda aiza moa le rano teo satria zao tsy manatsafidy zay ndraindray tsy manatsafidy zay ndraindray ny olona tateriny fiara taxi brosy mijanony eo le chauffeur ka zao le ataondry zareo mamenatra anao andeha hipetaka le 7500 ery apitery zao le ataondry zareo mijanony eo le chauffeur dia manatona avy hatrany tompona ndraiky sy le hôtely dia mame valopy any chauffeur mame ray alina any chauffeur amboniny zay sakafo ho an'ny chauffeur ady fiady aloha fa raisa eny aloha manakory salama ramse manao ana itso avy amin'ny energigada mijery jacksona milady elaela tsy fanjinjatetsy misy banitoverno misy amkamoro hôtel mahafinaritra zareo ka tsara ny fandraisany faly miarabatsika dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana so indray moa zany zay vao tafaverina eto fa mbola maro zany reo asa natao tany amin'ny faritra tany zany dia zao vao tafaverina indray zany ampafantatra an'ireo zay mbola tsy mahafantatra tany amin'ny faritra ia zay moa zany le manao an'le asa mahakasika ny énergie zany tatoato moa zany dia miverimberina indray le fatapahan-jiro manelingelina ny fiainana andavanandro le izy manelingelina ny fiainantsika andavanandro le izy sady mibahana ny asantsika eto raha ohatra ka hoe miankina amin'ny herinaratra tanteraka zany ny zavatra ia dia misy ny boaty anti délestage branchena amin'ny secteur dia rehefa tapaka ny mpamatsy jiro mahazatra dia mitohy miasa foana ihany zany fitaovantsika rehetra ohatran'ny powerbank zany le izy fa 220 volt zany zany hoe mitovitovy amin'ny onduleur ihany fa ny onduleur moa zany fouille loatra zany dans quelques 15 minutes 20 minutes fa ty zany tonga dia mahita 4 heures 12 heures 24 heures to dia tsisy azo atao ihany koa zany izy eo zany aloha mihinana aloha izy amin'nono zany misarge izy aloha zany misarge izy rehefa feno le stockage dia mijanona automatique le izy tsy miakatra zany ny facture anao tena mety amin'azy zany raha Samuel dia akoatran'izay koa misy le hoe kit solaire plus booster ny mampiavaka ny antsika moa zany dia hoe efa vita anaty boaty daholo zany reo zavatra rehetrarehetra reo zany fa tsy kit miparitaka ohatry ny hitantsika mahazatra zany fa mipetaka ny panoa dia ny miaraka fixation dia ny câble dia ao anatin'ny boaty daholo ny batterie zany tonga dia complet tsara efa tonga dia zavatra complet zany menan'ny client zany mba eviterany hoe raha ianao ohatra mitady ny batterie nefa ianao tsy mahita batterie tsara dia mety teraka hoe tsy fandehanan'le zavatra araka ny eritreretanao anazy le izy fa le izy moa zany efa tonga dia manao calcul zany zay hoe inona avy le fitaovana tianao ampiasaina dia efa kajiana arak'izay le izy dia izahay ihany manao ny installation any amin'ny toerana misy anao naiza eto Madagasikara zany fitaovanareo le izy moa zany misy partie zany création anay moa misy partie tsy maintsy afarana moa zany avany ivelany zany zany misy garantie ve rehefa mividy sa hoe zay indrindra zany misy garantie 12 volana zany le fitaovana ary ao anatin'izay ihany koa hoe izahay no manao ny installation naiza misy anao zany eviterany hoe napetaka le izy dia tsy mandeha kory araka ny tokony ho izy zany dia raha ohatra zany anao zany ohatra ny hoe efa manana jiro ianao ka te hiala amin'ny fatapatapahan-jiro dia misy le anti délestage zany io zany evitenany hoe tapaka ny jiro dia tsy afaka manohy mampiasa ny fitaovana ntsony ianao naiza misy anao eto Madagasikara dia raha ohatra ndraika hoe
tsy manana jiro mihitsy indray ianao a dia misy an'izay le kit solar plus booster zay a efa ezahana izany tonga dia zavatra complet zany nomenanao a ary misy garantie le izy a zay ihany koa no manao installation a naiza misy atsika zany inona avy ny zakany sa manao na l'unité ohatrany ahoana sa efa tonga dia kaditsika efa kaditsika mialoha daholo zany ohatra mampiasa jiro ianao télé frigo ino aby no tianao ampiasaina dia efa calculentsika mialoha le izy eo am'izay zany zay hito no mety aminao a atao le izy dia tokony tsy misy olana mihitsiny zany satria efa kaditsika mialoha daholo le izy misy ny proportionnel am'izay zatra nanany olona na mbola mampiasa machine industrielle be reny zany ianao dia misy mifanaraka amin'izay foana zany ao en série ampientanareo anazy io zany efa tonga dia zavatra complet zany nomenay naiza misy anao zany raha ohatra anao zany ka na koa ianao ohatra efa manana kit ianao fa tsy mandeha tsara araka ny tokony ho izy le izy dia azonay atao koa kit solaire plus booster kit solaire zany ohatrina ny mora indrindra hoe dada Henri ohatrina mora indrindra le izy zany efa misy arakaraka ny fahefa mividitsika zany ohatrinona ny mora indrindra mora indrindra zany a 1,500,000 ariary zay no mora indrindra dia arakaraka le filatsika amin'izay avy eo no mampiakatra an'le budget zany fa tonga dia ary ohatrinona ny lafo indrindra indray arakaraka le fitaovana ampiasain'le olona ka zay no mamaritra an'le lafo indrindra ampiasa dragline arakaraka le machine ampiasaintsika ka misy bandy tsy manaiky le reo mpamaritra vanie reo mivolagninay ataova 50 millions azo aloha tsikelikely be izy io tsaratsara aloha zany aloha manantona eny amin'ny birao zany dia enitsika no mandinika tsara ny tokony atao zany ary fanontaniana hafahafa ihany ny raimbozy endretra to tsy maninona nareo amin'izany hoe nijirama le izy moa zany zavatra hitatsika zany zao hoe raha na mahita fa 10% 15% amin'ny vahoaka malagasy ihany zany no misitraka herinaratra zany amin'izao fotoana hitenantsika zao ary zahay tany amin'ny fandehanana tany amin'ny faritra tany dia mahita fa tena mbola maizina tsika tena mbola maizina ary maro ihany koa hitanao nga paske anao tarina hitany paske anao paske maizina anao misy ary moa zany reo zay mandalo eo ambonin'ny tafotsika ny câble triphasé be efa mitondra 400,000 volt fa itsika tsy misitraka eo na 1 volt nalaida kely ara tsy mirehatra ohatrantsika mety zay mampitahy anao nareo zany amin'ny efa misy amin'ny offre eny tsena ankehitriny satria manao daholo misy orinasa lehibe amina manao jiro misy ny banky manao jiro misy ny mivarotra tsotra koa manao jiro manaona ny concurrence ny tena mampiavaka anay zany dia tsy miparitaka zany ny kity omenay fa efa vita anatina boîtier ary faharoa manaraka an'izay misy zany ireo karazana fitaovana eny an-tsena zay tena sarotra no misafidy azy ka aleo ihany manantona ny efa hoe zadraraha amin'le izy zany mety misy batterie fitaratra ohatra ny ao anatiny mety misy koa fitaovana sasany miena 40% zany résultat azo ohatra ny régulateur ohatra fa rehefa mampiasa booster ianao dia 100% amin'ny énergie avy any amin'ny panneau solaire zany dia azotsika daholo zany rehefa mampiasa booster zany tsy manakana antsika tsy roso any amin'ny zavatra tahaka an'izay fa tahaka an'le firesahana amin'ny mpampianatra teo rehefa hoe miresaka amin'ny fanampiana ray aman-dreny ny fahalalanao ihany tao anatin'ny fiofanana vitanao tamin'ny fiainana no ahafantaranao ny vrai de vrai zay mantsy no manitetika manahirana foana amin'ny zavatra ny tsena sy ny amidy sy ny sisa misy ray manao ratsiratsy aminao animbadika any anao ny vo lazen'olona fa itony angely misy any nefa ianao zany befa misy an'ireny le mibaby termosy be mafana reny manao jus mampatanjaka sy ny sotroina mamy misy efa pirate maro koa izy mitovy amin'iny tsy de tsara ny anazy io aminao ka zay indrindra ny hoe aleo zany manantona an'ireo efa maty anina ary misy conseil technique tsara misy aminareo zany misy conseil technique tsara misy ary misy entreteneur efa ao daholo zany efa misy ekipa maromaro zany ao misehatra an'izay zavatra zay tsoka ta hisitraka an'izay tolotra reo zay aizany manatona dia ahoana sy ahoana avy dia manatona eny amin'ny biraoan'ny énergie gad itosy hôpitaly zany dia le izy tsy ao amin'ny hôpitaly fa tsaratsara kokoa zany tsika miantso mialohan'ny atongavana any fa indraindray tsika zany somary mihoatra kely tonga eny amin'ny hôpitaly foana dia ireto ny laharan-tarobia fa tsika mifandray ao anatin'le izy zay ry selin jo zay ta zay ireto ny laharan-tarobia
ny 03371 457 71 dia ny 034 43 759 73 ary ny compte averiko kely le izy ny 32 moa zany mbola tsisy 033 71 457 71 ny 034 43 759 73 dia ao amin'ny resaka Facebook zany misy page anankiroa fa ilay énergie y ny farany GAD ino zany no mandelo zany fa mbola misy fatapahana lay GAD énergie fa énergie GAD zany lay ao amin'ny page Facebook zany dia afaka miantso moa zany tsika dia tonga ny toerana dia vahana ny olona tsika rehetra amin'ny resaka jiro zany. Makasitraka afapoaka dia mirary soantsika rehetra ilay contact angamba no averiko kely farany misy miantso foana 033 71 457 71 dia ny 034 43 759 73 dia énergie GAD ilay pagenay ito hospitaly le misy an'ilay bureau zany dia mirary soantsika rehetra azo atao ve manao kajy dia tonga dia tanàna be anankiray zany dia ty zany énergie GAD be anankiray azo atao tsara fanidinana an'izany etsy laza eo am'izay le fifananana nomboka nahirana fa tokony ho azo atao zany hoe ny miroso makany amin'ny fanamboarana barazy na dame rano miampy ny fanenana ny anaovana ny énergie termika amin'ny resaka ho an'ny vahoaka ny azavana fotsiny mety efa tokony efa andalana makany foana tsika zany hoe eo mitovy amin'ilay olona manao mémoire reny moa nenareo fa nenareo efa commerce moa zany hoe misy mémoire amin'ny éolienne misy mémoire momba ny hydraulique ny rehetrarehetra mba farafakely mba jiro mba hazavana amin'ny resaka insécurité zany zay tsinona ny zavatra tena ianareo hoe misy hoe zavatra angatahany olona mety hoe tsy hanananareo fa zavatra angatahany olona dia zany hoe fa andala mpambola volanan'izay fangatahana zay nareo mbola tsy hananantsika mariny zay zavatra zay fa andao atao ny fikarohana andao izy taorianany ilay fivanianana farany teto iny zany zao dia efa somary nyampy indray zany ilay activité efa misy indray zany efa misy ao koa zany ny éolienne efa misy ao koa ny resaka hydraulique ilay vahaolana rehetra zany eto amintsika eto daholo fa tsy tadiavina ny ivelany le izy tsy tadiavina ny ivelany le izy ary mbola misy vokatra hafa koa moa zany mbola zay mbola tsy niresahana zany fa voava daholo zany ny olana rehetra mahakasika ny resaka angovo voava daholo le izy satra tompoko makasitraka indrindra tompoko aza junian koa zareo fa conserve epine ety erahana ambodo dia ao amin'ny espace mambiny so talata maty ny alahady fa 10 ny volana septembre manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fivarotana bia dia efa afaka andalovanareo amin'ny super musique analakely na miantso laratarby 034 03 776 16 ny viditirana amin'io dia 3 alina ariary réservation 4 alina ariary ary ny viepia 10 alina ariary mampirisika antsika rehetra ho tonga hanotrona sy hijery sy akafy sy varahontsana hitsangam-bolo hitehaka hitomany hijery ny legend never dies Michael Jackson hoentina miakatra tsehatra ohatrany hoe manana chance ihany any antsika misy ny mandresy ao anatin'ny fanaovana ny hoe Michael Jackson ho an'ny mpakafy indrindra satria ohatra anisan'ny nofoko aloha nanampahafateny Michael Jackson no mba hita sur scène dia amin'ny alahady zao ao amin'ny CCSK ny Jackson Boys iarahana mikarakara amin'ny Ivanko sy zareo ao anatin'ny tarika Jackson Boys amelona ny hiran'ny roi de la pop Michael Jackson amin'ny hira mozika jiro effet rehetrarehetra ny tarika dia tarika iray manontolo ary maro zareo ny ao anatiny io dia 20 sur 20 chorégraphie na tsy manao zay zany ny condition nipetraka ao anatin'ny fanomanana nyty danse ity ary misy ny casting nataony zareo nentina nankampandia hafa misy any koa zareo efa mirahalahy avy ao anatin'le tarika ka dia tongava isika rehetra ny karatra dia efa midy eny amin'ny botika masine rehetra irana Antananarivo masine dia ny Jackson Boys azosika jerena ahafahana mahita ny lien ahafahana mividy ny billet en ligne alahady manomboka amin'ny 3 ora etsy amin'ny CCSK anotrona azy eo icolombe kely mahafatifaty anao hira ihany koa icolombe
dia za moa zany tena sisika sy ny angavy mihitsy aletsy mba anao dia hiteo ihany dia amin'ny alahady zao zany Jackson Boys amin'ny alahady tsy amin'ny sesesika mbola eto ihany moa azafady mbola eto ihany moa ny tsoa misy fanontaniana hoe vita gasy ve reo zavatra rehetra entinareo tsoa indrindra tompoko vita malagasy daholo zany reo zavatra reo a fa misy fotsiny ny akora fototra moa zany zay tsy maintsy afarana zany fa vita malagasy daholo izy dia misy création anay daholo zany ao anatin'ireo produit reo zany misy création anay daholo le izy an'ilay zany fampilabo fa naiza zany eto Madagasikara dia afaka misitraka an'izany énergie zany daholo ny fédération malagasy ny baolina kitra dia manolotra ao antsika ny coupe de la confédération africaine de football ny alato avy zao etsy amin'ny kianjabean'ny Barian'i Mahamasina manomboka amin'ny efatrora ny LGK plus football club Madagasikara iona amin'ny PUD ny Bamenda avy any Cameroun ny tapakila dia 5,000 ariary ho an'ny toerana rehetra ny tapakila dia efa azonao jifaina etsy amin'ny Jumbo Ankorondrano Smart Tanjombato Stade Barea ary eo amin'ny LGK stadium misy ihany koa amin'ny Ticket Place izany tapakila 10,000 ariary izany manomboka rampitso dia efa azonao jifaina izany tapakila izany fa ho an'ny alahady kosa mba ialana amin'ny varomaizina dia eo amin'ny CFM no ivarotana ny tapakila amin'ny baolina amin'ny alahady misokatra amin'ny 12 ny kianjabean'ny Mahamasina eo amin'ny cercle ny solution intermédiaire tena mety mitsy amin'ity resaka baolina ity misy komasinina neny maraina be ny alato vao mahazo vola entina mandeha mijery baolina dia raha ohatra ianao ka maniry an'ilay mba te hipetraka eny amin'ny tribune dia tongava aloha fa 10,000 ariary ny fidirana ho an'ny kianja rehetra fa tongava ihany koa marobe satria mifirodorodotsika dia efa isan'ny herintsika ray mbola ahafahantsika mandavo indray mandeha ny Cameroun ny Cameroun dia tsara hatrany ny mampatsiaho fa sahirana foana ny tarika malagasy tamin'izay aloha ny tato anatin'ny 20 taona farany no resahako sahirana foana rehefa miona amin'ny ekipa avy any Cameroun dia andao aloha zany tsika mba hanova tantara amin'izay efa tsara be io dingana ny lalao mandroso hoe voatazontsika adsala raisaraitany izy lokona club no tenefako akoatra ny tia anaovako ty maintimainty ho avy tsy elany ianao amin'ny somany ianao amin'ny somany ianao ao fa hiady vato eo mena dolo ny mpandeaka aman'rivotra tsy tonga mijery ohatra tsy azo fijery so dia mahazo akanjo eo dia rehefa aveo dia tonga latsaina azaziny ihany koa fa kabara métal dia manao cabaret en live ao amin'ny foot court analakely ao amin'izay maika izy io ny alahady faharoa ny volana oktobra 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro vidim-pidirana dia ray alina ariary ary ny réservation 2 alina ariary fotokoditra sy ny vavany tokony atao anarany rehefa ny amin'izay maika fotokoditra amin'ilay ombony ao le izy io sa tonga dia mihinana vary mitsangana zany dia mijery misy fanadiadiana hidinako ifotony tsy ho ela eny ambony avy any ambony midina any ambany tsy mila mandeha lavitra le izy fa mandeha amin'ilay lalana fotsiny dia fantatra zany hoe mandeha maraina dia mety mody dia satria tsy misy mbola tsy misy profo azo raisina fa resahako fotsiny fa misy trangana misy trangana fanolanana sy fanararotana amin'ny lalam-pirenena faharoa dia hojerentsika mahakasika ny famarinan'izay eo zao dia misy sipa miteny hoany firkalenny fa tsy lasa manjary misy affirmation gratuite le izy ina fitenenana zany ray bosy affirmation gratuite fanomatombana tsy andoavam-bola dia aleo jerena mahakasika an'izay hoe tena malina ve misy vesetranga izay tena manao malina ve olona volatra le izy ambala zany ratsy ve le lalana dia rehefa mijanona ren'ilay fiara be mpitondra entana reny dia misy olona zany tena mba entana entanay mba eto zahay dia misy ankizy mampiakatra entana amin'ireny misy ankizy vavy dia manararoatra zany tsy mivoakato ianao raha tsy clin d'Inde dia rehefa tsy zany arinainy an-dalana any io entan'io na ohatra zao volona firina anaty fiara dia zay zavatra zay zany vitsivitsy hojerentsika famarinan'izay hoe tsy afaka tsy misy afaka tonga dia tena misy an'izay tsy fahinareo le
la le hoe nisy voalavo sy totozy tafity tao anatina vera tao anatina bokal de ozy izy le totozy kely hoe ahoana ny fivoahana ato de ozy izy le voalavo hoe tsy atoroko anao raha tsy kilaindaindain tena raikitra ny kilaindaindain fa tsy tafavoaka ihany le totozy de tena mba tsororangamo marina atoroko ianao rehefa kilaindaindain indray de tena natao le izy tafavoaka le voalavo ahoana ary na tafavoaka azy ao andamosiny izy no niakatra izy ho tafavoaka Gana fa mankiretsaka Salomon tsy teneniko raha tsy kilaindaindain atoroko raha fa tsy kilaindaindain Salomon de mpihira tao amin'ny kintana telo ary de mankalaza ny fahenimpolo taona ny antsetra izy amin'ny alahady fa 10 ny volana septambra amin'ny CCSK no karakarahan'ny production miritsoka ny Salomon i Bandakama fitopoany teny fatratra hono ny atao hoe affirmation gratuite fantatra va tsy fantatra fitopoany teny fantatra zay hono ny atao an'izany affirmation fa mitsotra ny goty aloha ny teny an'le Salomon teo misy zavatra mba tiako lazaina mety ataontsika aloha hevitra le izy vaka sy vaka sy variana ary mitsiriritra ihany aho raha nahita n'ilay vehivavy frantsay izy moa naran'izy iny efa le antitra de antitra iny izy na vita be izy ny frantsay ka fa ny filoham-pirenena no nanome anazy ny laharam-boninahitra ambony indrindra any Frantsa vehivavy frantsay izy mpanao iny izy artiste izy Brigitte ohatrany Brigitte Bardot sa Brigitte Macron Brigitte Bardot ohatrany Jeanne Moreau Jeanne Moreau ohatr'izay Jeanne Moreau koa fantatra be fantatra be izy de vaka ny saiko zany ohatrany mieritreritra hoe nahoana loatra le borivoly fotsifotsy le fohifohy iny zany teneko za fa ohatrany zany tokoa ny anarany fantatro izy ka namako niny zay mbakiny Elizabeth tapaka efa tena eo akaiky eo ty le izy rehefa ny antrano ndray téléchargeko le izy re nama andry tena mahatsy efa kely ve tsy sarangata ety de vao niteny raimbozy de tapaka le télécharge foma jamiko ka jamiko tsy afaka iandry an'ity eto ako le zany Jean Moreau tsy Jean Moreau fa Jean Moreau koa moa zany frantsay izy koa nefa ela tsy niona koa izahay de azadino ary efa iverina ny tahaky any omaly de any amin'ny fanombohan'ny volana novambra ny fampisehoany rahanay ety amin'ny CCSK amelona andreo sanganasany Ramarson Wilson azadino fa ny ao anatin'ny tahaky any omaly moa misy efa lasany andafo ohatrany sitraka raha tavaverina moa sitraka de raikitra misy koa ohatrany ry izy moa le izy telo matsara feo rehetra liva zay efa nivelany ihany koa fa nitariky ny omaly zay mbola eto de mbola melona nitarika ihany amin'ny fitadiana azy de misy ny Salomon zoko mitarika de misy ny Lilia de misy ny Lili zokiny Côte de Luca dia misy anankiray surprise mety anampy anay ao anatin'izay Sanomasy tsy mety tadidy mihitsy Renault le Line Renault koa rangatsy sty koa zany tena sty tena le mémoire de maninona le izy namena ny titre ambony indrindra tany France zany hoe fahavelony zany izy de omenan'le izy de mieritreritra ny Salomon sy reo olondehibe Henri Ratsibazafy sy loatra zany reny fa hoe atao ambony indrindra asina otriny le izy toko misy velopkraft fa misy elastika foana le izy zay tena ilaina zany efa misy aloha zany hoe contrat-bazar ozy miteny misy ndreto rahavaviko izy aloha zany satria ologany tena namana raha koa zany reto isanabaviko anakiro reto rehefa miresaka zany de sady mahafinaritra ny nareo roa nareo roa famaly anaty Facebook sy ny resaka hoe contrat nareo taloha tamazengasi ny sisy rehefa eo ampijerena an'le zavatra ny havana de zao miaina amin'ny artiste rehetra ny zavatra iainany zareo nge fa ny manairanao anatin'le izy fotsiny rehefa vakiresaka le izy ve ohatry zao tsara tsy tsara manairana
ny letisme dia nilaza fa hoe tratrandry zareo ny fanamby zay hoe mba farafaratsiny zay mahazo fandresena ray amin'ilay lalao zay ataony any amin'ny fiadinany mandritra ny fiadinany amboarera-tany. Tsy tsy sanatrio zareo milavolefina ny alohan'ny fotoana zay satria mahatsapy zay hoe izahay no sambany vao nandray anjara tamin'izany fiadinany amboarera-tany zany fa tapotra zany dia tsy tapotra fa ny faniriana dia mba iverina foana hiatrika izany amin'ny fotoana manaraka zany amin'ny andihany manaraka fa ny fanambina petraka fotsiny hoy zareo dia hoe tsy maintsy mba mitondra fandresena ray zahay amin'izany fiadinany amboarera-tany zany ary dia iny fandraisana anjara voalohany dia nahazo ny fandresena voalohany koa moa tsika ny eona tamin'ny Kolombia iny. Izy kosa raha ngaty hafana foana na dia ny fatavitana zay le izy ary nahazahoany zareo misy anankiray tiako fantatra kaikefa fantatry atsika moa zany mino fa tsy diso amin'ny lalao iraisana raha tsy diso ny vehivavy foana ny antsika mbola niatrika amboarera-tany akoatra ny amin'ny taona 13 ny akoay lehilahy amin'ny basket latsaka amin'ny 20 taona ny collectif hoa basketball ny volleyball ny rugby ny foot ka efa nisany ny lehilahy kosa efa nanao ny beach soccer diso zay any dia efa voahitsy le izy aleko misalama ny farangamba tsisy adiny fotoana na nomeko hoe ho anay fa fikambarana tsilo afo dia misaotra anareo zay nanome anireo fitaovana samihafa ho an'ny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao eny ambatana tsy mahafotsy eny talata maty faralaza ary eny amin'ny faritra Ambohijanaka eny izahay raha ampitso no hitety an'ireo sekoly ny safidinay hoe omena an'ireo fanampiana ireo apetraka ampahendreny eo ampelantanan'ny mpitantanany sekoly tsy ndray amin'ireny mpianatra satria tsy ahavita ny sekoly ray manontolo ny fanomezana omena fa ny fomanolotra no be dia be makasitraka anareo onera be ny lany ray minitra sisa inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marevahiny zay malasa olona alasina hitarana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Sandana et compagnie.